Oh nom de Jésus. Rahan'i Jesosy mandrakotra an'izao vidéo zao, rakofo amin'ny ranao Jesosy. Iarahanao Jesosy mandrakotra an'izao vidéo zao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Rakofo amin'ny ranao. Rakofo amin'ny ranao Jesosy. Rakofo amin'ny ranao Jesosy. Rakofo amin'ny ranao Jesosy. Rahan'i Jesosy. Halleluja. Dia rehefa nanao fanekena zany tsika amin'ny olona dia mila raha ohatra ka nanao fifanekena tsika nefa tsy tanterahantsika. Vakitsika mpitoroteny mpitoroteny toko voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza haingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatren'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao. Halleluja. Hitantsika amin'izany. Dia raha mamaky amin'ny andiny fahatelo tonga dia eo amin'ny fahatelo raha isitsika milaza hoe raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava fa tsy akasitrahany ny adala, koa efao ny voadinao. Halleluja. Indraindray tsika manao voady tsy amin'Andriamanitra dia amin'ny olona, indrindra amin'ny olona ihany koa. Ka reny teny aloha ny vavantsika reny dia mila le zavatra tenenitsika zany, mila iainantsika sy tanterahantsika. Ohatra zany teny amin'ny rahavavy anankiray, efa nazavaiko teo ohatra hoe zany me volanao ohatra faravolana nefa tonga iny tsy nataoko. Zaho miteny amin'ny rahavavy anankiray hoe manomboka zao aho na ohatra nisy zavatra nitenenitsika miankonantsika hoe manomboka zao aho dia anome volanareo, andefa vola anareo nefa avy eo tsy tanteraka atsika. Na niteny koa tsika hoe anao fahafolokarena atsika nefa le izy tsy vitatsika. Tapahtsika dia rehefa misy problème atsika, mety tahaka an'izay ihany nazo ny Safira sy Ananiasy teto mety misy olana dia nanalany aloha le vola dia le ambokambony nomeny any mpianatra. Izay zavatra izay tsy akasitrahan'Andriamanitra fa rehefa tsika manao eny dia eny, rehefa tsia dia tsia. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay miala an'izay hoy izy dia avy amin'ilay ratsy. Mateo 5:17 manambara an'izay. Rehefa tsika miteny eny dia eny, tsia dia tsia. Maro le tenin'Andriamanitra mila arahintsika. Tsy mora. Amen. Tena hoe fantatro fa tsy mora le izy. Tsy mora mihitsy. Halleluja. Satria tsika rehefa miteny tsika zay, ao ihany maha-olombelona fa Andriamanitra dia tsy miala amin'io teniny io. Andriamanitra rehefa miteny izy, rehefa zay nataonao felana, na fa rehefa zay nataonao dia tsy maintsy tanterahanao iny. Na tianao na tsy tianao. Halleluja. Be dia be izy ilay mpanompon'Andriamanitra any amin'ny helo, amin'ny prison anankiray izy ao amin'ny helo mitaraina mitomany. Halleluja. Noho ny fanekena nataony tety ambony tany tsy nefainy. Tsy resaka vola ihany le izy. Tsy resaka fahafolokarena ihany. Anatiny daholo zay. Vola na fahafolokarena ninona zavatra nataontsika. Na tsika nanao zao hoe hiantra olona, hampiatrahana olona, rehefa avy eo tsika nefa niteny hoe non, tsy nefahintsika le izy dia efa eo le mpiapanga hoe nitenenina izy nanao eny fa hampiatrahana ny rahavavy ihany na radahana rapitso izy niova hevitra hoe tsia. Dia avy amin'inona zay? Avy amin'ilay ratsy. Hitantsika le hoe tery ilay lalana. Tery ilay lalana. Amen. Ka zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra koa dia mbola milaza izy ao amin'ny Mateo 5 izy milaza hoe ny Alléluia. Mateo 5 anga izy tsy voaraiko. Mateo 5 misaotra Jesosy. Mateo 5 andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony. Hitantsika amin'izany? Le teny rehetra tenenitsika izay mila miambina tsika amin'ireny. Mila miambina na tsika mibebaka ohatra ny tenitsika hoe za Jesosy manomboka zao tsy handainga intsony. Nefa avy eo tsika mandainga rehefa avy eo. Dia aleo izy fa lenao miteny hoe fona fa tsy handainga, manomboka zao a Jesosy tsy handainga. Satria manomboka zao tsy handainga sasy, tsy handainga intsony.
zany hoe anao tsy andainga atsony zany de eo le mpandika teny eo le devoly izy tamin'ny ora tahaka zao zao teneniny hoe tsy anota atsony izy nefa avy eo anao mandainga indray amen mila fitandremana na ny fitenitsika tsy le mifosa ihany fa amin'ny zavatra rehetra zay tenenitsika zay ataotsika de mila tsika mahitsy amin'izay zavatra tenenitsika amen andiny fafito amby telopolo fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao le teny tenenitsika no hanamarinana Jesosy atsika hoe ny tanterahanao ve le teny de io ihany koa no hanamelohana atsika raha tsy ny tanterahantsika amen izy rehefa nahenao an'le fijoravavolombelon'le pastera le mpanompon'Andriamanitra le mpaminany nipetraka aloha zady izy Jesosy tery ty lalana ty amen tsy mora ty lalana ty Jesosy halleluja reo nisy lehilahy anankiray io izy ny rahalahy izy reo de le rahalany zany mipetraka atao amin'ny rahalany de le rahalany mandeha miasa foana isan'andro de le rahalany rehefa mandeha miasa de izy mipetraka atrano de mampiditra vehivavy de misotro toaka mitondra ny namany de henin'le rahalany zany satria le rahalany miantra azy satria izy tsy manana sahirana kanefa izy tonga ao de manao adalana ny ataony any amin'ny helo atoron' Jesosy an'ilay mpanompon'Andriamanitra de niteny le rahalany izy tety ambony tany zany de zay ny zavatra nitranga niteny le rahalany hoe naninona ianao manino anao manao adalana ohatr'izany azy atao fa tsy mety de nifona le lehilahy hoe azafady fa tsy ataoko tsony amin'ny manaraka nifona zany le rahalany de nefa hoy izy apren'iny izy mbola nataony izy le zavatra nandeha le rahalany de mbola lasa ndray izy nampiditra vehivavy sy nisotro toaka maty izy de izy io aty amin'ny helo izy Jesosy satria ny zavatra niteneniny tsy nitanterahana halleluja ny tenitenenitsika no hanamelohana atsika zay na zao ny Safira sy Ananazy teto tohizako hoe ary ny vavy koa nalala izany ny ray tetika izy ireo ny ray saina miratsy amena tsy ny teniny marina nandainga dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloany tongotry ny apôstôly nentiny le vola de nataony teo anoloany tongotry ny mpianatra dia Petera ary hoy Petera ry Ananiasy nahoana Satana no namen'ny foanao andainga amin'ny fanahy masina ka anafina ny vola sasany vidin'ny tany hitatsika amin'izany zany hoe nandainga izy tsy niteniny marina tsy niteny le fahamarinana izy halleluja ny fanahy masina de tsy azotsika andangaina na ininina ny tenenitsika miariary ao anatren'Andriamanitra halleluja aleo miaiky hoe tena nataoko fa mifona aho tozay mandainga tena hoe tsy akasitra ny tompo ary le ray ny lainga no mitsena atsika le ray ny lainga de ilay Satana amen ka ny firaisan-tetika nataon'izy mivady eto zany dia tsy nety satria ny ray tetika miratsy ao anatin'izay ihany koa ianao efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao na samy kristianina ianareo na mbola tsy kristianina le vadinao tsy azonao tao mihitsy manaraka ny vadinao na inona ny ataonao na manao zavatra tsy mety izy ka hanaraka koa ianao tsy azonao tao satria ianao efa nandray an'i Jesosy ohatra le vadinao miteny ratsy de manampy koa ianao tena marina tsisy lavanavy manao teniteny le teny maloto amin'ny vavahaditsika ohatra mamolotra de manampy koa ianao tsy azonao tao ianao no tokony andrara tsika tokony andrara tsika tokony hiteny hoe non tsy mety vadiko fa tsy ianao ndray koa ny zay sahalan'ny hoe miray tetika ianao sahalan'ny hoe miaraka manao ratsy amin'le vadinao ianao na amin'ny namanao vady de azo lazaina ihany koa namana satria tsika lasa miray tsikombakomba amen aleo tsika mitsotra ny marina aleo mitsotra ny marina
ary mila mitandrina atsika zany amin'izay rehetra tenentsika satria le zavatra tenentsika miteny atsika de mila azo izy ka mifarany nefa be de vebe izy ka mifarany nefa eny de eny tsia de tsia. Alleluia. Fa rehefa mihoatra an'izay tsika de avy amin'ny ratsy. Amen. Tena hoe izy le mpanompon'Andriamanitra tomany maro izy ny tena hoe tena marina hoe maro satria eritrereto fotsiny tsika nandritra an'izay hoe fotoana nazana ianao nandritra nandraisantsika an' Jesosy ohatra eritrereto fotsiny hoe iza daholo ny olona nanaovantsika fifanekena hoe nometsika toky na miankono atsika nometsika toky hoe ndao fa zao ny atao zao ndao fa vidianako an'izao no nefa avy eo tsy voavidy le izy zaro tena hoe navoakazy amen de nefa le teny aloaka ny vavantsika no itsarana atsika. Alleluia. Aleo zany tsika tena hoe mitandrina hoe tsy manome promesse olona satria avy eo le izy tsy ho tanterahantsika. Alleluia. Satria maha-olombelona atsika zay le nofo hoe ty zavatra ty zany de zay nataoko ty zavatra Jesosy anao ahoana zay zany tsy resaka hoe resadesaka olona ihany tsy resadesaka hoe olona ihany zay zany mahatonga an Jesosy miteny atsika hoe ny molotra atsika mila ambena atsika zay mahatonga an Jesosy miteny hoe raha vao be loatra ny tenenitsika de lasa fahotana. Amen. Ny tena kristiana tsy mila be resaka tsy mila be resaka mihitsy tsika kristiana mila mangina. Alleluia. Mila mangina. Amen. De nitatsika teto zany ny Ananiasy sy Safira ny aina amin'izay lainga zay ny aina amin'izay tetika ny raisaina amin'izay tetika nataon'izy ireo zay Alleluia. Dia tezitra ny fanahy masina tezitra Jesosy zay zavatra ataontsika miafikafinao hitan'i Jesosy zavatra ataontsika miafina nefa tsy ataontsika mifahamarinana zany tsy nandeha amin'ny fahamarinana reto mpianatra reto nefa mpianatra ny tompo amen. Ny maha hoe mpianatra ny Jesosy de manaraka ny diantsika manaraka ny lalantsika. Alleluia. Tsy azontsika atao Alleluia. Anomboka zao tsika hitandrina na zana ianao hitandrina miteny zay rehetra tenentsika zay hoe mila tsaroantsika le Mateo 5:17 ao amin'ny Mpitoroteny 5:1-2 amen. De ny asan'ny apôstôly 5:1 satria rehefa miala mieny ianao zany de mandainga miala mitsia ianao de mandainga rehefa nitenenao ialanao de mandainga zany dikan'izay lainga de ny mpandainga nefa tsy hiditra ny lanitra ny mpandainga de any amin'ny helo. Amen. Misy olona nometsika fanantenana ohatra raisiko ohatra lehilahy na mpanantena vehivavy anankiray ho vadiny nefa tsy nivadiny be de be izy any amin'ny helo satria nanome promesse izy vehivavy izy avy eo tsy nivadiny any daholo. Tena hoe indrindra ohatra fahafolo-karena efa ataontsika anao fahafolo-karena Jesosy io tsy azontsika mbola izy koa fotoana nazavako an'ilay fahafolo-karena rehefa tariny fanahy masina amin'izay. Alleluia. Amen. Na manampytsika ohatra ny teny olona apiko anao nefa avy eo tsy nataontsika tena hoe mila hibebahantsika zany rehetrarehetra zany zay tadiditsika moa fa ny tsy tadiditsika de ifonatsika. Faefatra fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy ary efa namidy tsy hanao hanaovanao izay sitraponao koa va zay le izy le zavatra zany izy navidinao ho aniza ho anao ihany navidy le tany namidin'izy ireo le tany fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy raha mbola tsy navidy le izy anazy le tany
Ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao zay sitraponao koa va? Rehefa navidy amin'izay le tany, tsy hoe tsy hanana izy fa hanaovany sitrapony, hanaovany izy ireo sitrapony. Miaraka amin'ny mpianatra zany izy fa tsy hoe omena fotsiny maimaim-pona dia hoe mandeha izy. Tsy zay. Fa omeny le vidin'le vola, vidin'le tany dia iarahan'izy ireo amin'ny sakafo. Zay zany tiantenenina eto. Halleluia. Anao ihany io, rehefa anao miteny tsy anao hanaovanao izy sitraponao koa va? Ataonao le izy hiraisanao amin'ny mpianatra, hiarasanao amin'izy ireo dia ho anao ihany satria anao koa mpianatra. Fa tsy hoe omenao fotsiny izy dia vita. Tsy omena maimaim-poana fa ianao eo sady miaraka eo ihany koa samy mihinana, samy mividianana izay rehetra ilaina. Alléluia. Ka Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana. Andriamanitra dia tsy azontsika anaovana zavatra miafina satria feno fanahy masina ny mpianatra. Feno fanahy masina mahita ny miafina, mahafantatra. Ninona zavatra ataontsika miafokafona, ninona zavatra ataontsika atao hoe tsy hitan'olona, hitan'Andriamanitra zany, hitan'i Jesosy, hitan'ny fanahy masina. Eny ny fanahy masina. Hoy izy ianao hoe za tsisy mahita, hoy izy ianao hoe zahay mivady ihany ato, tsisy malala izay rehetra ataonay ato. Aoka tsika atahotra an'Andriamanitra na misy mahita na tsisy mahita. Halleluia. N'aiza le antongotra atsika io, ninona raisin'ny tanantsika io, dia izy atsika hoe misy olona mijery amiko. Tsy irery tsika na dia trano, tsy irery zany. Misy anjely eo. Eo Jesosy mijery atsika. Eo koa ilay Satana mpakafanahy eo. Amen. Izay zany tokony ho fantany zanak'Andriamanitra rehetra. Tokony ho fantatsika. Misy maso mijery ahy. Hoy izy ianao ataoko miafokafona ty, miresaka anao manaratsy olona ny asanao ohatra na any amin'ny tokantrano ohatra resaka ohatra mpivady. Misy olona tsy tianao dia manaratsy ianao. Eo anie Jesosy. Eo Jesosy. Na izay rehetra ataonao miafokafona dia hitany. Fa indray andro avoakan'Andriamanitra, avoakany io, avoakany miharihary. Alléluia. Mampitandrina izy voaloha, faharoa, fahatelo, ary avy avoakany amin'izay aty ambadika aty. Alléluia. Raha antsika kristiana, tsy azontsika atao manao zavatra miafina. Tsy azontsika atao. Na miresak'olona tsy azontsika atao. Amen. Misy fotoana ianao miresak'olona, misy miresak'olona dia ampahalalany fanahy masina anao, ampahitany fanahy masina anao. Misy ampihenona anao, misofinao io dia heninao. Misy fotoana ohatr'izany. Arakaraka fa tsy hoe ny vintompo zany miasa amin'izay tiany. Izy hoe ten'Andriamanitra milaza hoe izy manome amin'izay rehetra tiany, anomezany fanahiny, izay rehetra tiany ampiasany amin'ilay fanahy masina. Izay tiany, izy ny tompony io, Jesosy ny tompony io, Andriamanitra ny tompony io, izay tiany atao amin'io fanahy masina io. Alléluia. Izy mahalala ny olona tiany ampiasainy amin'io. Amen. Na ny zava-miafina, misy zavatra atao miafina dia ampahalalany tompo. Misy resaka ataonao amin'ny olona dia raha tiany tompo ambara aminao dia reveleny aminao. Alléluia. Amen. Ka aoka antsika hitandrina amin'izay zavatra izay rehefa ohatra misy zavatra ataontsika miafokafona tsy mety. Tsy mety. Alléluia. Zaho raha vao tafaresak'olona dia matahotra dia mifona malakilaky. Mibebaka malaky ianao manantona Jesosy, mifona fa niresak'olona Jesosy. Mifona fa tsy nentina ataoko. Alléluia. Satria fantatra hoe eo ilay mpampanga, eo Jesosy mijery ahy. Amen. Nahoana no saina izany tao am-ponao ianao? Ny saina ratsy tao am-pony izy mivady. Ny saina ratsy. Raha manana saina ratsy ilay vadinao, avelao izy, ianao no mananatra azy, ianao no mitondra azy ambavaka. Fa azarahina izay rehetra ataony. Azarahina. Alléluia. Mba ho afaka aminao ny rany satria anadinana anao. Na namanao, na vadinao, na ankohonanao.
Amen. Alohantsika ilazany marina foana. Andaontsika hiteny marina foana. Amen. Satria tsisy olahazaka zany ho any amin'ny fahaverezana zany. Ary tsy nataon'Andriamanitra ho atsika mihitsy zany. Tsy nataony atsika fa ho an'ny devolo ny helo. Halleluja. Iambina atsika, halleluja, ny amin'ny fotsika, ny fo, ny lela. Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Tsy tamin'ny olona, tsy amin'ny olona io nandingaza antsika nefa amin'Andriamanitra. Satria tsika efa zanantsika adidi ny fiainantsika rehetra dia an' Jesosy. Azy ny momba antsika rehetra. Izay ataontsika dia an' Jesosy. Izay alehantsika dia en Jesosy. Naiza misy antsika eo Jesosy. Ny olona tsy mahita fa Andriamanitra eo. Izy partout. Naiza misy antsika, halleluja. Ka raha mandainga antsika amin'ny olona ina dia automatique tsika mandainga eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Mety izy tsika hoe tsy mora. Marina tsy mora le lalana tery. Kanefa kosa ianao rehefa miezaka anao za Jesosy dia hiala amin'ity zavatra ty. Jesosy afao ao. Amen. Manafaka atsika Jesosy. Manala atsika Jesosy. Manala atsika amin'izany. Miaro atsika araka ny teny amin'ny Apokalipsy. Izy amin'ny Apokalipsy hoe izao izy miaro noho ny fitandremanareo amin'ny teniko izy. Za hiaro aminareo amin'ny fankapanahy, amin'ny fizahan-toetra. Izay mamay izay tranga amin'ity tany ity. Hiaro atsika Jesosy satria tsika mitandrina ny teniny. Halleluja. Tandrina amin'ny tenintsika dia arovany. Amen. Okatsika tsy handainga eo anatrehan'Andriamanitra. Okatsika tsy handainga eo anatrehan'Andriamanitra. Izy tsika miresaka amin'ity olona ty dia mandainga, miresaka amin'ity olona ty dia mandainga. Fa un jour iny avoakan'ny Tompo, avoakan'Andriamanitra ary indrindra amin'izao vaninandro faran'izao ary hiditra taona vaovao tsika mila miala tsika amin'ny ratsy rehetra. Mila hialantsika an'izay rehetra fiainantsika tamin'ny 2022. Ny 2023 dia chiffre 7. 2023 dia ny fatanterana. Misafito moa dia fatanterana. Izany hoe mila antsika zany tena miditra amin'ny fatanterana tanteraka. Misaraka amin'ny ratsy, miala amin'ny ratsy, isarahantsika izay rehetra misakasakana antsika tsy hiditry ny lanitra. Araka ny ten'Andriamanitra narahantsika farana. Amen. Satria raha ataonao plus 2023 zay 2 plus 2 4 plus 3 7 isa fito. Dia le takian Jesosy dia le fahamasinana sy fialanao amin'ny fiaroarona amin'izao tontolo izao. Manavaka Jesosy amin'izao mila fantatsika. Manavaka izy, manavaka ny azy sy tsy azy. Manisy tombo-kase Jesosy amin'izao. Manisy tombo-kase ty zanako ty ana tombo-kase. Satana koa manisy tombo-kase ny azy. Halleluja. Mety na kristiana efa misy tombo-kase ny Satana na kristiana. Tsy fantatsika Jesosy mahalala an'izay. Mba tsy ho azon'izay tsika. Mba tsy ho azon'izay tombo-kase ny Satana zay tsika. Satria tsika raha vao miala amin'Andriamanitra, miala amin'ny teny, tsy manaraka an'io teniny io. Tsy mazoto mamaky baiboly, tsy mazoto mivavaka, tsy mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra, tsy midera, tsy mahafohy fotoana ho an'Andriamanitra, sady variana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Adinoy le fiavian'i Jesosy, adinoy. Halleluja. Ho antsika rehetra izay tombe amin'izao vidéo zao, izay miaino an'izao tenin'Andriamanitra zao. Ako fantatsika fa kely sisa ny fotoana, kely sisa ny trompetra efa ombavany anjely. Na zana ianao miomana, fiomanana tsy mora.
fiomanana tsy miora tahakany mba eritrereto ohatrany hoe tsika hoe hiakatra zany ane tsy faly ny devoly hidirantsika ny lanitra tsy faly ny devoly miady andro manalina andavoana atsika hoavy Jesosy kely sisa ny fotoana mila misy sakrifisy ianao amin'ilay kely sisa fotoana io mila manao sakrifisy tsika amen satria raha maneno ny tropentra tsy tafakatra tsika tavela tsika tsy mora ny zavatra hitrangy ety rehefa miakatra ny fiangonana tsy mora ny antikristy ny antikristy efa miprepare ny rehetrarehetra efa ao ny antikristy efa hitantsika ny tampla izay efa amboarina izy ireo fa manomana ao Israely satria hipetraka ao ilay antikristy efa ao antikristy io miandry ny fiakaran'ny fiangonana fotsiny satria raha mbola eto ny fanahy masina tsy afaka nanao inona izy miandry ny fiangonana miakatra ny fiangonana halleloja tsangany eo amin'izay izy dia ny kristiana no enjeny voalohany ny kristiana no enjeny voalohany ny kristiana no enjeny voalohany aoka tsika hifoha tsika hiala amin'ny ratsy rehetra tsika efa ao daholo ny fampijaliana hamonoana ny kristiana ny inona teny tenenindry ny famonoana amin'io tsy fahafatesana tsy misy voalazana eo apokalipsy izahay ny fahafatesana tsy hisy amin'io fa fanaintainana foanan'Andriamanitra ilay fahafatesana tsy ohatra antsika hoe teo faty aho satria mijaly aleoko mamono tena tsy hisy fahafatesana amin'io fa miatra fangiry firiny ianao ary tsy hazaka an'izany tsika tsy hazaka an'izany aleo miakatra miaraka amin'i Jesosy aleo amin'izao ianao na ataon'olona daladala na ataon'olona mosy tsy manino iverintsika le mandindihy le mihirahira le fotsiny ny fiainana miaraka amin'i Jesosy misy zavatra maro izay ambenantsika ary ihany koa ny fiainantsika mila nytanitsika ny Jesosy hoe ara-dalàna ve ny ara-panahintsika ao amin'i Jesosy ara-dalàna ve ny fanahiko ao amin'i Jesosy sao dia misy zavatra mbola mila amboarina Jesosy ao amboaro fa tsy teo tavela amin'ity tany ity Jesosy ao halleloja satria nisy lehilahy anankiray ny laza satria izy satanista ny asa tamin'ny asana nampiasain'ny satana izy dia avy eo izy nanolo tena ho an'i Jesosy efa ao daholo izy ny zavatra rehetra efa ao izy ny antikristy ary efa eo daholo izy ny préparation famonoana ny kristiana ho izy Andriamanitra dia vonoina tsy vonoina ho izy afa-pijaliana izay ny hazavainy tokoa tena ny hazavainy hoe tsy maty izy tsisy fahafatesana amin'io marina tokoa voalazana apokalipsy io fanaintainana ao izy ampidirina any anaty lavaka ao izy ny foditra ny izy rapena tahaka ny pont de terre dia ao izy ny karavasina sy ny sisa maro ny zavatra nyteneny fa ry zareo izy efa manomana an'io daholo ao izy dia fantany izy ireo no misy antsika tsirairay avy fantany antikristy fantany satana fantany toerana misy antsika fantany tsisy afaka mandositra amin'io satria Andriamanitra mihitsy manome fahefana azy mandritra ny fitotoana halleloja aoka atsika hiomana amen na dia tery ny lalana rehefa fantatsika hoe ity handavo ahy aleo na ho alan'olona anao tsy Jesosy ny teny an'izay ho alan'olonareo izy noho ny anarako marina teny Jesosy ho alan'olonareo sisy anao bravo atsika zany amen ary tsy tian'olona le fampianarana ohatra zany tsy tian'olona fa na tiatsika na tsy tiatsika ho avy zany zavatra zany ny aretina 2023 tsy atsika amen ny zavatra mbola maro amen
dia avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy le zavatra, avelan'Andriamanitra hisy le fahatezerany ho avy sy ny ny fandringanana ho avy hiomanantsika satria raha tsisy tonga saina, tsisy tonga saina hibebaka sy tena hoe hitady an Jesosy zany. Alleluia. Fa asian'Andriamanitra mihitsy reny hampiomana antsika, rehefa tsy miomana amizay afaka ny adidin'Andriamanitra, afaka ny adidin' Jesosy. Alleluia. Raha ohatra ka mbola tsy tonga ny fahafatesana, satria roa no andrasantsika, na fahafatesana, eo ny lalana miandry antsika, na fahafatesana na fahatongavany Jesosy, fiavian'i Jesosy. Verina amin'ilay tenin'Andriamanitra teo, ary Ananiasy no nandray izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izy rehetra nandray izany. Efa naheno Ananiasy le teny gaga izy sady natahotra no nikarapoka, herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina. Amen. Afo nahoana Andriamanitra ny afo Andriamanitra afo mandoro. Raha mamaky ny testamenta taloha, Andriamanitra andry ny rahona, andry ny afo nitarika ny zanak'Israely. Alleluia. Izy nitarika ny zanak'Israely, andry ny afo izy mandoro onjay rehetra tsy makato azy. Nandray izany izy dia nikarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izy rehetra nandray izany, afaka ny ainy, eo tonga dia niala ny ainy. Tsy azo vazivaziana Andriamanitra. Alleluia. Noho ny zavatra nataon'izy ireo. Indraindray tsika tsy mino herin'ny fanahy masina, fa io herin'ny fanahy masina io tsy zakan'olombelona, tsy zakantsika olombelona. Andriamanitra ambikambiny omena atsika. Alleluia. Misy rehefa tonga ny herin'ny fanahy masina, misy tena misy milavo amin'io tany io, hafa le mianjera, hafa indray le délivrance tiako tenenina eto. Fa rehefa tonga le fanahy masina miasa amin'ny fiainanao, indraindray anao automatique tonga dia mikikika, tonga dia miteha-tanana, tonga dia ohatran'ny tsambotsamboiko. Izany fiasan'ny fanahy masina daholo. Fiasan'ny fanahy masina, hitantsika le lehilahy na le mitongotra, sambosamboatra izy rehefa avy herin'ny fanahy masina nge, herin'ny fanahy masina. Alleluia. Io herin'ny fanahy masina tsy zaka atsika. Indraindray ianao raha manoatra an'izany, raha ianao mbola tsy nahita ny feno fanahy masina dia manome tsiny ianao, dia amin'izay fotoana izay ianao hiara-ny fahatezen'Andriamanitra satria miteny ratsy ny fanahy masina. Davida nandihy eo alohan'ny fiaran'Andriamanitra ny feno fanahy masina izy ao, tsy tompon'ny tenany. Misy tena mahita ianao tena hoe milavo amin'io tany io ilay olona, dia tena mihodikodoka izy ao amin'ilay chemin. Andriamanitra, ny olona feno fanahy masina sa foti, tsisy hoe menatra satria ihany non, rehefa eo ny fanahy masina, rehefa tonga ny fanahy masina, tsy voasakana, tsy voafehinao eo, akoatran'ilay miteny tsy fantatra, akoatran'ilay mihira, akoatran'ny be dia be no izy fitranga, misy ny mome. Rehefa tonga ny fanahy masina, misy ny mikakaka ny e. Alleluia. Misy rehefa feno fanahy masina, tonga dia lasa izy mivoaka ny tokotany, tonga dia mitory an Jesosy. Eo no eo izy tonga dia feno le herin'ny fanahy masina, izy tonga dia lasa mibebana ianao fa kaiky manjakany lanitra. Halleluia. Tsy tompon'ny tenany izy amin'io fa Jesosy mihitsy mitondra anazy fanahy masina. Ka indraindray tsika manome tsiny, indraindray tsika miteny hoe verin'olona hoe indraindray za rehefa tonga ny fanahy masina tsy voafeko, tonga dia miakatra be ny feoko, tsy voafeko, tonga dia na mihira na tsy tompon'ny tenako. Indraindray ilay olona mijery dia manome tsiny, izay ilay ara-nofo be, ilay ara-nofo no feno fanahy masina zany. Raha tena mahita n'olo feno fanahy masina, misy misaotisaoty, tsy voasakana io satria le fanahy masina mihitsy miasa, misy le menjera. Tsy azonao tsakasakanana le olona, na omenao tsiny. Eo le olona nefa te hiasa, le fanahy masina te hiasa noho ny ianao mbola avec talent le ahoana moa zany fidy fanazavako anazy hoe tetika mbola ao le jejojen'izao tontolo izao, dia vao mahita le fanahy masina miasa amin'ny anankiray ianao dia
tonga le fanomezana tsy fomezana sy ny sisa tsy tian'Andriamanitra. Olona ianao feno fanema simple. Amen. Halleluja. Dia raiky tahotra loatra izy rehetra nandre izany. Raiky tahotra le olona satria gaga no fiasan'ny fanahy masina. Herin'Andriamanitra anie io e, tsy herin'olombelo. Tsy herin'olombelo io. Misy izy tonga aminao afo. Misy izy mampira anao, misy izy mampiteny anao, miteny eo amin'ny molotrinao izy mampiteny anao. Tsy anao no miteny amin'iny, fa ny fanahy masina Jesosy. Amen. Dia hoy izy ianao hoe io koa te ho hita na io koa miteniteny foana. Amin'izay fotoana izay no miteny ratsy ny fanahy masina. Halleluja. Fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika. Io zao eo no eo namonoana eny Ananiasy. Eo no eo Andriamanitra mahavelona sady mahafaty. Mila fantatsika zavatra zay ihany koa. Eo no eo ianao mety misy iza ty le lehilahy naleha mitongotry eo no eo niteny Andriamanitra azy nitsangana izy. Nandeha nitongotry nefa nalemy hatrany an-kibon-dreny. Eo no eo koa i Ananiasy maty. Herin'ny fanahy masina afo. Sabatra roa lela manindrona. Araka ny tenenao amin'ny Hebreo. Fanahy masina zany fiasan'ny fanahy masina daholo. Halleluja. Fiasan'ny misy rahavavy anankiray natorin'ny tompo. Andriamanitra Jesosy nanoro azy. Iza ty Paoly niseho taminy. Niseho taminy hoe nanazava taminy zavatra nazavainy. Nahitany Paoly izy. Amen. Tsy zakan'olombelona zany hoe olona efa zao ahitanao. Fiasan'Andriamanitra zany tsy voasakanao. Tsy voasakanao zay tiany atao. Zay tiany atao. Halleluja. Fa raha mbola fisainantsika le fisainan'olombelona tsy atakatra ny zavatra ara-panahy mihitsy. Oka rehefa anao mandeha araka ny fanahy, mora aminao mandray le teny, mora aminao mihaino, mora aminao. Fa ianao le mbola misy fisainan'izao tontolo zao dia mora aminao manome tsiny. Halleluja. Amin'izay fotoana izay ianao dia lasa manome tsiny an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ianao miteny ratsy ny fanahy masina. Halleluja. Oka tsy kristiana charnel tsika, le kristiana ahoana charnel zany, le kristiana hengitsengitrena avao izy hafa nandray an'i Jesosy. Tsy le nandray an'i Jesosy neny important fa tsika tena mandeha mahitsy. Araka ny sitrapony, mandeha mahitsy amin'ny fatahorana azy. Zay ny hoe kristiana, zay ny hoe mpianatra ny tompo. Halleluja. Dia raiky tahotra le olona zany satria nahita le herin'Andriamanitra. Amen. Herin'Andriamanitra. Misy ny sasany entin'Andriamanitra mahitany Abrahama, misy mahitany Jacob, misy mahitany Petera, misy mahitany Paul. Il fait comme il veut. Zay rehetra tiany atao satria izy Andriamanitra. Tsy olombelona mihitsy mandidy azy. Fa izy Andriamanitra mandidy zay tiany atao. Misy mahitany anjely, misy mahitany anjely Gabriel, misy mahitany anjely Mikael. I Daniel nahitany anjely Mikael. Miasa amin'ny fomba maro samihafa Andriamanitra. Dia tsy zakan'olombelona zay zavatra zay dia velon'olona hoe mirehareha. Non. Ataon'i Jesosy anie tsy afaka hidina ety tonga olona tsony. Izy ary nohainoitsika. Tsy tonga va le olona ny ampiasainy. Ndiny vahaina ary nitsangana ny zatovy dia ny fonosiny ny faty. Ka nenti ny voaka dia naleviny. Maty eo no eo Ananiasy. Maty. Tsika ihany koa. Raha tsika tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandainga fetsifetsy, tsy mandeha mahitsy mandainga, dia maty ny ara-panahintsika. Maty le fanahintsika. Olona ihany tsika mandeha fa ny fanahintsika efa maty. Zay le nazavaiko hoe mandeha ihany tsika manao ny asan'ny tompo ihany tsika sy ny sisa, fa Andriamanitra Jesosy efa tsy ao intsony. Efa miala ao anatintsika. Halleluja. Ny lalana izorantsika any an-danitra
tsisy afa-tsy ny fandehanana amin'ny fahamasinana mahitsy ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fatahoran'Andriamanitra. Zay ihany, tsisy afa-tsy zay. Fiainanao mandeha araka ny fahamasinana, ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay. Fahamasinana natiny sy ivelany. Fa koa le tsy manaiky ivelany, tsy tsika hanovana io tenin'Andriamanitra io. Andriamanitra marina amin'ny teniny. Andriamanitra masina amin'ny teniny. Anjarako manaiky le teniny. Anjarako manaiky le tenin'Andriamanitra teneny dia arahiko raha te handova ny lanitra aho. Tsisy afa-tsy zay. Tsisy afa-tsy zay. Tsisy fahamasirana velany tsy ny loha manina. Andriamanitra ny teny an'izany, ny tenin'Andriamanitra Timoty voalohany toko faharoa io. Itsaran'Andriamanitra io ny itsaranantsika tsirairay tenin'Andriamanitra ity. Hainy devoly hoe ity no itsarainantsika, hainy devoly ity tenin'Andriamanitra ity. Raha vao manaraka an'ity tenin'Andriamanitra ity ny kristiana dia voavonjy. Dia avadiky ny satana le izy. Tsisy izany fahamasinana ivelany zany, tsisy izany ny vehivavy afaka manao pantalon. Tsy afaka manao pantalon ny vehivavy. Tsy miditry ny lanitra tsika raha mandeha manao an'ireny fitafy ireny, tsy miditry ny lanitra. Maro manko ny tsy mino an'izany fa zany ny marina, zany ny fahamarinana. Amen. Fa raha vao raisitsika raha nofo le tenin'Andriamanitra, tsy comprendre an'io mihitsy tsika, tsy ahazo an'io. Alléluia. Alléluia. Fa izy tsy atao forcé fa arakaraka ny fandraisan'ny tsirairay. Arakaraka ny fahazoan'ny tsirairay, fa fanetretenan'ny tsirairay. Fa rehefa anao te hanetretena, te handeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, te handeha te hiditra ny lanitra ianao dia mankatoa. Tsisy discussion fa ny mankatoa. Rehefa eno izy dia eno, rehefa tia dia tia. Rehefa ianao moa hoe tsy mety amiko zany fa misy patalon-behivavy. Tsy nisy patalon-behivavy zany fa le robe ny an'ny vehivavy, robe. Alléluia. Amen. Dia anjaranao amin'izay fotoana izay ny andray. Fa Jesosy mampisafidy eo anoloantsika izay safiditsika. Kanefa kosa aoka tsika tsy hanao hoe tsy nahare aho. Efa nandre ihany tsika. So dia le pataloha ny sitona antsika hidina, tsy afahantsika hiakatra rehefa tonga Jesosy. Dia misy ny tena mangatsika ny ety, mangatsika. Marina mangatsika fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga. Andriamanitra ny izy. Andriamanitra izy namorona ny vatako ty. Izy namorona ny vatako ty. Za afaka miteny Jesosy za mangatsika inona ny tokony atao. Manome hevitra zay le tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Manome hevitra tsika izy zao ny ataovy zanako. No, pire nanao zipo mandritry ny hiver. Mbo za ty, tsy maty. Alléluia. Andiny fafito, fa rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoa teo. Dia tonga koa ny vavy, avy any rehefa maty ny nesorina teo le vadiny, tonga avy any koa. Miray tsikombakomba amin'ny ratsy tsy avy amin'Andriamanitra. Miray tsikombakomba ianao miaraka amin'ny mpandainga dia lasa ianao anatin'ny mpandainga ihany koa. Miaraka amin'ny mpifosafosa ihany koa ianao. Miaraka amin'ny mpangalatra ihany koa ianao. Miaraka amin'ny mpanaratsy ihany koa ianao. Alléluia. Raha tsy hoe mananatra azy ianao mba ho afaka eo anoloan'i Jesosy ny raha ny tananao. Afaka didy ianao, za efa niteny Jesosy fa izy tsy nanaraka. Dia anjarany sy Jesosy dia misitaka anao. C'est tout. Fa tsy afaka miaraka aina ianao fa tsy maintsy tafalatsaka foana ianao. Ny ainako zany, tafalatsaka foana aho. Niezaka aho. Hoe satria tsika tsy afaka zay le hoe mitady sitraka amin'izao tontolo izao. Raha mbo ianao mitady sitraka amin'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Satria ianao mbola te namaneny foana satria efa fantatro mihitsy hoe tsy mety amiko izao fiarahako amin'ity olona ity. Tena fantatro le izy. Mbola tsy mety ihany, efa maheno feon'ny fanahy masina, mbola lasa ihany aho. Farany tafalatsaka satria miaraka amin'ny mpisotro toaka ve ianao dia eo koa ianao za tsy misotro toaka eto dia le miheno le teny ratsy ataon'ny mpisotro toaka le miteny vararaka eo zany ianao satria hoe kristiana. No, tsy afaka miaraka, tsy afaka mihitsy. Alléluia.
izay le hoe ianao manao sakrifisy ny tenanao, manao sakrifisy ny tenanao ianao. Amen. Io tsy terena ihany koa, tsy manerina dia hoe mitoreto fa manambara le fahamarinana, manambara le fahamarinana. Tsy manery nizaniza akory hoe tsy maintsy hanaraka. Non. Rehefa anao kasiany fanahy masina automatique io. Za zany mpanao tissage, za zany mpandeha any amin'ny coiffure, za zany mpanao lamody. Inona nanao pataloha, nanao inona. Iza nanovana, tsisy olona nanao forsehana. Ny fanahy masina. Fanahy masina rehefa mandresy lahatra anao automatique. Alléluia. Sitrapoko zany andritra ny matsika inao. Iza no anery anara manao pataloha za. Iza no manery anazy zany, iza no hiteny anara ohatra ka manao pataloha za. Tsisy tena fa nahoana no mbola manaiky anao ziry noho ny amin'ny Jesosy, noho ny fitiavako an' Jesosy, noho ny fanahy masina mandresy lahatra. Tsy tereny izany iza. Amen. Tsy tereny olona. Ary nizaniza koa hiteny amin'iny efa fanahy masina mandresy lahatra anao reraka fotsiny. Fa raha ianao mbola hoe ohatra feoko no rahanao hoe satria zany teny dia rahanao dia tsy maintsy tafalatsaka foana ianao. Amen. Fa mila ianao tena mangataka amin'ny Jesosy, afao a Jesosy, fao fa hiala amin'ity fitafiny zao tontolo. Fao a Jesosy fa tena hiala amin'ity fitafiny zao tontolo zao. Teny ianao tsy raharahinao tsony satria ianao babon'ny fanahy masina. Alléluia. Fa raha mbola olona rahanao ohatra rahanao satria izy manao dia anao koa za. Satria izy tsy manao pataloha dia tsy anao koa za. Fa automatique ianao afaka 2 jours 3 jours no mipody amin'ny pataloha indray mandeha. Fa avelao mihitsy fanahy masina ndresy lahatra anao raha tena tianao Jesosy. Mandoalia mitadiavan'i Jesosy fa Jesosy no manafaka. Jesosy no manafaka. Alléluia. Tsy olombelona manafaka fa Jesosy. Za zany amin'ilay atsika be misy orana be avandra ve ny lasa manao zipo foana mijery ana daholo ny olona ao anaty bus tsy raharaiko. Jesosy no miaraka amiko. Jesosy anao za. Inona tenin'olona na omezan'olona. Satria ny fahadalana eo amin'izao tontolo izao fahendrenao anatren'Andriamanitra. Hoy izy n'olona adala zao satria manao zipo mivera. Fa anatren'Andriamanitra zany fahendrena. Fanajako ny vatako. Amen. Fanajako ny tenako. Alléluia. Jereo fotsiny raha ohatra ka antsika mbola amin'izao tontolo izao raha antsika manao fitafy ireny na dia hoe mivavaka toy inona antsika, miditra antsika no hita ny lehilahy dia lehilahy tsy maintsy hitsiritritra anao, tsy maintsy hikaoty anao. Dia avy anao tafalatsaka amin'ny fijangajangana. Tafalatsaka automatique ianao. Fa rehefa anao manao tsy raha misy mpijery anao zany. Tsisy mpijery anao fa izay antitra. Amen. Fiarovako ny tenako. Fiarovako ny tenako. Amen. Sa noho ny amin'ny Satana nge. Satana miditra amin'ireny olona ireny, lehilahy ireny ahatonga anao hitsiritritra anao, tsy voasakana amin'izay avy anao lasa tombe amin'ny firaisana ranofo. Noho ny amin'ny Satana. Satana miditra partout izy andehanany daholo rehetra miditra amin'ny olona izy. Amen. Dia andavo anao. Karaha tenenao kristiana miorina ao amin'i Jesosy dia manaraka ny teniny dia tsisy anelingelinanao, tsy afaka anao ninninina anao Satana. Amen. Na lehilahy tsy sahy hikaoty anao manaja anao satria hitanao manaja ny tenanao. Amen. Andiny fahavalo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Halleluia. Mbola namaly ihany ilay vehivavy. Eny izy mbola izany ihany satria tsy fantany zavatra nanjohan'ny vadiny teo. Mandainga. Halleluia. Heveriny tsy fantany Jesosy, tsy fantany fanahy masina lehilahy inga nataony. Miray tsy kombakomba amin'ny ratsy. Amen. Ary dia hoy izy, eny izany ihany. Ary hoy Petera tamin'ny, nahoana ianareo ny ray tetika ka fanahy ny fanahin'ny tompo. Ny ray tetika izy ireo.
maka fanahin'Andriamanitra zany salany hoe maka fanahin'Andriamanitra ny zany maka fanahin'Andriamanitra satria fantatra hoe fa zay ny tetikadin'izy ireo zany fa tetikadin'izy ireo hoe tetika ratsy nataon'izy ireo zany hoe hafenina ny vola hanafenatsika ny vola ho atsika mena de niditra tsirairay izy ireo niditra alohana ny asy de avao niditra koa ny safira vadiny. Alleluia. De izy tsy nalala ninninna nefa indro eo ambaravarany tongotra izay nandevina ny vadinao ary hitondranao ivoaka koa izy. Mafonja zany teny fanahy masina zany Andriamanitra rehefa tezitra. Halleluia. Satria tsy Petera miteny io fa fanahy masina. Fanahy masina miteny io. Tezitra noho ny lainga sy tetikady tetika ratsy nataon'izy ireo. Halleluia. Ako antsika tsy iray tetika na amin'iza na amin'ny vaditsika na amin'ny ankohonantsika rehefa tsy izy rehefa tsy mety de tsy mety, rehefa hitantsika tsy mety tenenitsika pahendrena. Amen. Na ho halanintsika fa afaka diditsika afaka didy eo anatrehan'Andriamanitra. Hoe niteny a Jesosy fa reto olona reto ny tsy niaino. Niteny a Jesosy afaka ny rako sy ny rano eo alohan'le olona. Fa maro amintsika tsy mahazaka an'izay zavatra zay. I Jeremia mpaminany. Raha mamakytsika ny tantaran'i Jeremia. Hoy izy Andriamanitra tamin'i Jeremia. Irako izy anao andeha ho any amin'ny Israely. Satria ny Israely Andriamanitra miteny dia amin'ny fiangonana foana voalohany satria tsika fiangonana voalohany teneniny. Zay vao les tribulations orin'ny fampakarana ny fiangonana zay vao ikapoka an'izao tontolo zao Andriamanitra. Fa amin'ny fampakarana ny fiangonana alohan'ny fampakarana ny fiangonana dia miteny ny fiangonana Andriamanitra. Jesosy ny fiangonana teneny satria fiangonana no hiakatra mba tsy ho tavela amin'ny antikristy. Tsy tiany Jesosy tsika ho tavela. Tsy tiany Jesosy tsika hijanona ety. Zay mahatonga azy miteny foana. Amen. Na dia miverimberina ny teny mahatsara tsika. Halleluia. Karaha fantatsika hoe handavo. Aoka atsika zany hitandrina atsika. Jeremia mpaminany raha fa nitenen'Andriamanitra izy hoe ianao izy andeha any amin'ny Israely dia le fiangonana eo hitory amin'ny Israely satria ny Israely nanompo samby. Manao ihany zareo mamono le zavatra taloha ihany miverina ankehitriny. Am-piangonana mivavaka ihany nefa ny ataony ihany ny ataony tahaka an'izay koa ny Israely. Dia mamono ondry efa mandefa fa azarana fotsiny le famonoana le biby. Fa tsisy tsony le fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka nahatonga n'Andriamanitra nanendry mpaminany maro mampibebaka ny Israely alohany ikapohany. Jeremia amin'izay nisy fotoana izy niteny hoe izaho izy mbola kely tsy mahay miteny. Indro izy niteniko ataoko am-bavanao. Eo apetraka ny tompo eo am-bavantsika le teny. Itenenantsika ananarantsika ny hafa. Itenenantsika tsy atahotra tsy homenatra fa na izana anao menao fa samy anatin'izay tsisy afaka mandatsika. Dia ndretsika matahotra le olona, dia ndretsika menatra. Fa mila tsika mahitsy mifanarahantsika ny tompo. Mila miteny tsika amen. Mila miteny satria adiny tompo amintsika ny rany vaditsika, ny rany namantsika, ny rany ankohonantsika. Hoe maninona ianao tsy niteny nefa ianao malala ny marina. Sady tratra an'izany. Satria tsy mora le izy. Tsy mora. Tena tsy mora. Dia aveo Jeremia mpaminany teneny hoe ataoko resy izy ianao eo anoloany ireo raha ianao izy tsy samy teny. Ataon'Andriamanitra ataon'i Jesosy resy tsika eo anoloan'ireo fahavalontsika rehefa tsika tsy miteny. Ahoana ny maharesy atsika? Raha hitantsika ny namantsika ohatra hoe mijangajanga na misotro toaka dia tsika tsy miteny fa mety hoe menatra matahotra miafokafeny ihany dia resy eo anoloantsika amin'izay fotoan'izay. Satria tsika tsy te hisaraka aminy fa eny foana. Dia raha zaho misaraka amin'ity zao dia ho problème. Raha zaho alefa ny satana le fisainana reny madinidinika reny.
Ianao ne raha misaraka amin'io zao dia tsisy namanao intsony miaraka aminao. Ianao nena zao dia ao. Petraka ny satana dia eny ianao miaraka eny foana. Miharoharo eny amin'izay miharoharo. Fa mila izany olona hampiasain'Andriamanitra zany mila olona mahitsy, mila olona marina, mila olona respecta, mila olona tsy matahotra. Ezekela nomen'Andriamanitra indro izy ny ameko handrina ianao mafy. Zany hoe mafy handrina eo androan'ny fahavalonao. Jereo vakitsika amin'ny empaminany teo taloha reo Eli zany teo androan'ny Andriamanitra ny bala, ny vonoany tsirairay le reo mpaminany bala. Mila olo mahitsy, mila fotsika fovoafora. Fa raha tsika mina zany izy tiane zao. Ahoana moa le didin'Andriamanitra le miteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ampidirany satana le tenin'Andriamanitra rehetra. Misy zavatra azontsika ijoroana tena mila itenenantsika. Misy ny zavatra azontsika hoe andeferana. Ty zany mila atao an'izao. Misy zavatra hoe tolotsaina avy amin'ny fanahy masina zany azo hoe zao ny azonao atao, zao azonao tenenina. Mila fahendrena zany le izy. Misy zavatra tena mila anao miteny, mila mijoro. Amen. Fa raha tsy zay no resy eo androan'le fahavalo, mehezan'le satana, izy ary mbola tsy samy teny, izy ary mbola matahotra. Dia mora amin'ny satana mbola mamily atsika, mbola mitondra atsika. Amen. Fa rehefa fatatsika zavatra tsy mety, miteny tsika, indroa, intelo, tsy mieno, misitaka amin'izay tsika. Amen. Satria tsisy fiaroharoana. Hitantsika le mpianatra tezitra ipetera izy tezitra tamin'ny anankiray mpianatra niaraka ny sakafo amin'ireny mpanota hoy izy. Tsika tsy hoe malaina mpanota, tsy hoe tsy tia mpanota, fa le fiharoharoana tsy afaka miaraka tsontsika. Amen. Mivavaka an'izy ireny tsika, mitondra an'izy ireny amin'ny Jesosy tsika, mitory amin'ireny tsika. Fa raha vao miharoharo tsika dia tafalatsaka manota foana. Mila mafy handrina. Olona mpaminany ampiasain'ny tompo zany mila mafy handrina. Mila matotra. Mila mafy. Ejereo fotsiny ireo mpianatra ireo dia nitory filazantsara. Fa hitanao hoe feno hery ny fanahy masina. Hitantsika Paoly, hitantsika Petera, hitantsika mpianatra rehetra ireo, Jona. Manoloana ny mpanjaka, manoloana ny fariseho mpanoradalàna. Tsy natahotra ohatry zany ny handry tadiavin'i Jesosy amintsika. Satria tsika hanoloana ny fahavalontsika, ahoana ny fihetsikitsika. Fa raha tsika dia mbola hoe ka izy ane zao, izy ary zao mba manampy anahy, izy ary zao mba ohatry zao, dia amy alalan'ny devony miditra amin'ile namanao, satria amin'izay ianao eny foana dia tafalatsaka foana. Amen. Satria izy mahay tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra ihany koa ny entiny. Ianao tsy hainao le tenin'Andriamanitra tiava namanao tahaka ny tenanao izy. Aza misaraka amin'izany nefa ino mpisotro toaka be aminao. Hitanao misy tenin'Andriamanitra me fanahy masina dia toherin'le devony koa meny tenin'Andriamanitra koa ianao. Fa zay le mila hainao zany hoe avy amin'ny Jesosy ve izany feo zany sa tsy avy aminy. Satria mamandrika le satana. Amen. Mamandrika ahalavo atsika. Amen. Teny ianao zay ihany koa ny din'Andriamanitra ny din' Jesosy tamin'ny devoly. Tenin'Andriamanitra ihany koa ny meny, dia izay ihany koa ny andavoany atsika ankehitriny. Tenin'Andriamanitra ihany koa ny fanohera atsika. Alleluia. Fa rehefa anao tena hoe manoloana anao, manoloana ny ady, manoloana izaniza manoloana anao no namanao izy. Rehefa tsy mety ny ataony, mila miteny fa izay no mahavoantsika, izay le namako fa hatramin'izay io. Alleluia. Fa tsika tsy han'olona tsontsika, tsy hanivaditsika tsontsika. Raha ara-panahy teneniko eto, raha ara-panahy tsy hanivaditsika tsontsika, eo amin'ny ara-panahy tsy han'olona tsontsika, tsy hanamantsika, tsy hanankonatsika, any Jesosy tsika. Tsy za tsony velona fa Jesosy izay atao anato. Alleluia. Amen. Ohatra zao tonga zao ny fety Noely, bonne année.
tonga ny namana andao andeha tsangatsangana andao andeha ary za efa ny Jesosy bonne année réveillon noely antrano mivavaka. Halleluja. Tsy voateriteriniza tsony tsy ola tsony baiko aho fa Jesosy. Amen. Zay le olo ny fanahy masina, zay le olo mandeha amin'ny famarinana. Amen. Mila mafiandrina tahaka an'ireo mpaminany sy ireo mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Dia toizako amendiny farany eto. Diny fahafolo dia ny karapoka teo anolohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary aniditra ny zatovy dia nihitany fa maty ary nentiny voaka ka naleviny teo anilany lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Halleluja. Dia hitantsika fa maty koa ilay vehivavy. Zay teneniko teo hoe rehefa antsika miray tetika amin'ny ratsy dia maty koa ny ara-panahintsika. Zay le voalazantsika teo. Ny ara-panahintsika ny danger, ny ara-panahintsika ny tena hoe grave ny afarany. Automatique ianao tonga dia tofeny le devoly, tofeny, zay le plan satana. Le tofeny le hoe ny optionao, ianao zany mivavaka dia tady moyen izy, olona manodidina anao foana na namanao foana, iny ataony miaraka aminao foana na manaikaiky anao foana, dia le optionao, le osotranao amin'izay miala tsikelikely, satria zay le biny. Amen. Halleluja. Dia miray tetika tsy voatery fotsiny, tsy voatery le hoe andao tsika samy miaraka anao ratsy, tsy voatery ho zay, fa le fiarahanao mihitsy. Fiarahanao miheno resaka tsy avy amin'Andriamanitra, miala ny fanahy masina, saro-piaro Jesosy ary sensible ny fanahy masina. Amen. Izy te hiresaka aminao nefa ianao lany fotoana maraina ziskariva ary resaka foana any amin'ny olona. Tsisy fanahy masina hiditra amin'izany. Ny olon'Andriamanitra, ny olona mandeha ny fataon'Andriamanitra dia miaina foana ianao eo anatrehan'ny Tompo. Eo amin'ny fanatrehan indrindra amin'izao fanandrontsika zao. Eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo foana atsika. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy foana atsika isanandro. Halleluja. Raha te handroso ianao dia zay. Na te handroso fanahy io mpamosavy satanista ireo ne mivavaka isanandro e. Mivavaka isanandro ireo. Mivavaka eo amin'ny Lucifera. Mivavaka amin'ny Lucifera, misy manana trôny Lucifera makatahaka an'Andriamanitra foana. Misy 24 VR izy. Misy 4 vivant izy. Fefa tasy ny akanjony. Andreo izay niasa taminazy amin'ny tantaran'izany. Manana seza izy fendrenany koa manavy izy moa tsy hitovy amin'Andriamanitra. Fa mipetraka aminy koa izy dia misy tsika ne miady amin'ny fahavalo, tsika miady amin'ny zavatra tsika tsy mahita maso fa biby ny adiantsika amen. Ka zay tsika atory tsy lanilany fotsiny fa dia fanahintsika tonga dia tofeny. Fanahintsika dia tonga dia hoe fanahintsika zany tonga dia voafatotra. Halleluja. Misy anjely koa manodidina anazy fa anjely le nalavo ny araka taminy. Dia le satanista, ny marabony satanista miankoka eo amin'ny mivavaka isaky ny hariva. Mifady hanina aby ireo, mifady hanina. Misy mifady hanina 100 jours, misy mifady hanina 20 jours, 40 jours. Kristiana andeha fahendrenana e. Mila mandeha fahendrena, tsika ne miady amin'ny fanahy tsy hita maso. Miady amin'ny fanahy tsy hita maso. Tiako mihitsy zay rehetra mihaino amin'izao video zao mba ho tonga sainantsika zany. Tonga sainantsika, halleluja. Ny fiainana maha-kristiana gêne, fadiakana vavaka, vaky ten'Andriamanitra zany ny adianao amin'ilay ratsy. Izany ny adianao andresenao ilay ratsy, amen. Dia ny fatahoranao mandeha mahitsy ka sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Ny anjely tena miteny hoe maloto ny tany. Paolo mitaraina aiza ny kristiana. Paolo miteny aiza ny kristiana, aiza ny fiangonana matory.
atory ny fiangonana. Amen. Atory. Aoka antsika zany izay meheno izao video zao. Ao an-danitra ao ny misy miasa mafy koa ny ao an-danitra ao ny anjely sy ny sisa. Andriamanitra maneraka ny anjely nampiomana ny aty foana antsika foana mandrakariva maniraka. Mandefa ny témoignage, mandefa ny fizarana ibebahantsika, iomana antsika satria akaiky Jesosy. Halleluja. Amen. Mba tsy raitsy kombakomba amin'ny ratsy tsika. Halleluja. Zay azotsika ialana dia nizao tsika fotoana zao isaranao amin'ny ratsy, fotoana zao isaranao amin'izay rehetra manelingelina ny ara-panahinao. Zay manelingelina ny ara-panahinao. Mety izy ianao aiza koa misy satanista mivavaka, mivavaka mandohalika amin'ny Lucifera izy ireo. Halleluja. Mandohalika. Miadoré Lucifera, adoreo. Makataka plasy satria izy te hitovy amin'Andriamanitra nge izay nandavona anazy. Izy tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy. Zay mahatonga reo ary andro isan-kariva hoy izay manomboka amin'ny 20 ariva. Tsy maintsy eo lera fixe hoy izay eo. Tsika tsy manaja lera. Fona zay Jesosy. Na ny lera tsy ajaitsika. Tena marina. Tsy manaja tsika na lera. Fa zay tara amin'ino izy dia tonga dia vonoan'ny Lucifera zay tara, tsy tonga amin'ny lera. Andreo zay satanista, illuminatif, franc-maçonnerie tena hoe ambony grady. Satria mandeha par grady izy ireo. Amen. Amin'iny izy tonga izy midina Lucifera vatany mihitsy izy mampianatra an'izy ireo inona ny atao atakena ny kristiana. Halleluja. Zay izy mifady hanina koa, zay izy tsy mihina hena, zay tsy mihina akoho, zay tsy mihina. Manao sakrifisy izy ireo an'ny Lucifera. Tsika manao sakrifisy ihany koa tsika ho an'i Jesosy. Manao sakrifisy tsika ho an'i Jesosy. Amen. Olombelona ny satana manao sakrifisy, vao tsika tsy manao sakrifisy fa matoto dia izy tsika hoe mandresy satana tsika. Non, tsy andresy anazy mihitsy tsika. Halleluja. Tsy andresy anazy. Tsika mila mahery mivavaka, mila maharitra mivavaka, mifady hanina, zay ny andresentsika, ny fahavalontsika. Tsika miady amin'ny devoly tsika io. Miady amin'ny anjely dessus. Ny anjely nalavo tete. Mba fa ny hery ny anjely zany ane. Anjely zay na anjely dessus fa izy moa tsy manana toeran-danitra fa nalavo niaraka amin'ny Lucifera. Io miataka tsika, ao ny anjely, ao ny satana, ao ny devoly. Ao ny sorcier, ao ny satanista, ao ny franc-maçon, rehetrarehetra. Ny sirène des eaux, ny any anaty rano, ny any ety ambony tany, ny any amin'ny deuxième ciel, premier ciel. Alléluia. Dragon. Dia ny kristianina matory. Kristianina matory. Amen. Fa zay ny tena Andriamanitra anjara antsika. Amen. Fanahy masina amin'ny teny. Teraina Jesosy hivavaka antsika ny tena Andriamanitra. Sady angataka amin'ny tompo tsika mba ho fenoan'ny hery vaovao. Angataka amin'ny tompo tsika menositra bebe kokoa. Tia vavaka. Azoto fady hanina. Aharitra mivavaka. Halleluja. Marina fa tsy mora antsika olombelona nofo fa Jesosy miaro antsika. Jesosy miaraka amintsika rehefa antsika zany rehefa zatra le vatantsika, zatra isanandro dia ahoana lazako anazy, sahalantsika manao sport io. Manao sport tsika mihazakazaka. Dia zatra le vatantsika dia miamfitina. Dia tahaka an'izay koa tsika amin'i Jesosy. Rehefa zatra tsika rythme mivavaka ohatra hoe 5 heures de temps par jour Jesosy atao. 4 heures de temps par jour ataoko Jesosy. Dia zatra le vatantsika. Amen. Dia mety hoe misy un jour, 2 jours anao manao repos ohatra. Dia aveo lasa indray. Fa na dia manao repos tsy hoe mijanona tanteraka anao fa mivavaka anao na 1 heure de temps ohatra. Alléluia. Satria anao nofo sy raha ihany koa reraka. Misy fotoana dia tena patorian'i Jesosy anao rehefa reraka. Zao maly tena reraka be. Amen. Ny tory dia tsy zavatra tsaroako mandra-parainy ny andro. Misy fotoana ianao zany tena patorian'i Jesosy hitan'ny fanahy masina reraka. Halleluja. Jesosy manome repos atsika.
Atsika izy nitondrany ny mpianatra, le mpianatra nyteny hoe nareo tsy maharitra miaritory miaraka amiko. Jesosy intercesseur nge Jesosy. Vavaka hariva mandraparainy andro. Vavaka foana ny fiainan'i Jesosy tany an-tendrombohitra, mandeha mitokana foana izy mifady ihany. Dia ny mpianatra mbola ranofo be dia ny matory. Foa matory foa. Nareo Jesosy tsy maharitra miaritory amiko satria Jesosy no hiditra amin'ilay fanomboanazy eo miazo fijaliana. Angiry firy izy irery niady mafy izy mba hitondrany le famonjena eo miazo fijaliana izay ndalovana. Io tsy maintsy mila vavaka ianao nombonao ny tenanao. Satria nangiry firy Jesosy nitady an'Andriamanitra. Mba hisoro amiko izy ty kapoka ty fa tsy zakako izy kapoka ty. Nefa aoka tsy ny sitrapoko izy ny atao fa ny sitraponao. Zay koa ny lalovantsika io. Alohan'ny hiavian'i Jesosy tsika tsy maintsy manao sakrifisy ny tenantsika na tiantsika na tsy tiantsika. Raha te hiditra ny lanitra tsika. Sakrifisy. Naka ny lalovan'ny mpianatra, ny lovan'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ka zay le izy mahereza daholo tsika. Mba manao sakrifisy tsika ho an'i Jesosy. Amen. Halleluja. Efa fotoana tsika an'i Jesosy dia fotoana tsika. Manana fotoana tsika dia maharitra ao an'i Jesosy. Halleluja. Midera mamaky ten'Andriamanitra, mihira, mivavaka, mandroaka devoly. Areo. Talohantsika mbo zatra hoe pastera zao. Amizao mila mizatra mandeha rery amizay, tsy asina kosy lava. Zazakely asina kosy foana. Amen. Vavaka tsika. Halleluja. Ngataka amin'i Jesosy tsika feno ny hery satria nitsika tenin'Andriamanitra teo. Mba tsy haroharo amin'ny ratsika, tsy raha itsikombakomba amin'ny ratsy, ngataka amin'i Jesosy ihany koa tsika omeny Jesosy handrina mafy tahaka ny Ezekela. Manoloana fahavalitsika, manoloana ny olona manelingelantsika tsy afatsika miditra ny lanitra. Mba ho sahatsika hiteny, ho sahatsika hitory. Izany hoe hiteny sy hitory amin'ny Halleluja. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra misaotra ny amin'ny teninao Jesosy. Misaotra fa ianao no miteny eto. Ianao Jesosy tianao hikasika ny tsirairay avy ianao. Mba ho tonga saina izay Jesosy hanao sakrifisy ny tenanay amin'izao vaninandro farany izao. Satria ho avy tsy ho ela tokoa ianao ary tsy fantatra ny zavatra hitranga ny 2023. Tsy fantatra Jesosy fa ianao no mahalala. Kehitriny izay Jesosy izay tsy matory andreo manala mitady ny tavanao Jesosy. Miazakazaka manantona anao Jesosy. Meo hery izay, meo tanjaka izay Jesosy. Meo aminay Jesosy ilay hery avy aminao. Meo anay koa ilay handrina mafy tahaka ny Ezekela, tahaka ny Jeremia. Afanay mijoro, afanay sahy mitendry ny marina, manoloana ny namanay, manoloana ny ankohonanay. Indraindray izay matahotra Jesosy, indraindray izay menatra Jesosy. Na ny mitory ianao aza. Halleluja. Meo anay le hery avy aminao Jesosy. Meo aminay le hery ny fanahy masina Jesosy. Mba hanarahanay ianao araka ny sitraponao. Esory aminay koa Jesosy nitetika ratsy rehetra ataon'ny Satana Jesosy izay andavo anay. Maniraka olona izy manodidina anay handavona anay. Maniraka olona izy manodidina anay mba hahatonga anay tsy hifikitra aminao Jesosy. Alaviro anay zany Jesosy fa hifikitra aminao mandrakariva izay. Ary andeha ara-fatahorana anao na misy mahita na tsisy mahita anao Jesosy. Raha tsisy mahita izay dia mandeha araka ny sitraponao Jesosy malalo. Arovy ihany koa ny lelanay. Arovy Jesosy ny lelanay tsy teniteny foana Jesosy. Arovy amin'ny ranao Jesosy. Mba ho teny mamy mandrakariva ny alohan'ny vavanay. Mba ho teny fahamarinana Jesosy. Fa tsy teniteny foana. Mifona ihany koa izay. Ny vady rehetra, ny teny rehetra ny alohan'ny vavako Jesosy. Fanekena nataoko tamin'ny olona nefa tsy nitanterahako. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mamindrafo amiko Jesosy. Ampatsahivy ahy Jesosy. Ny olona nitenenako zavatra ka ho efaiko izany zavatra izany Jesosy.
Ambarao amiko misy tsy tadidiko Jesosy malalo anefana izany. Tombo raiso ny fifonanay, raiso Jesosy enoy Jesosy enoy ny fifonanay, enoy Jesosy ny vavakay misaotra tombo. Alleluia, amen. Raha misy olona nanaovantsika fanekena taroary tsaroanao le izy dia mila atsoinao le olona dia resahanao. Raha resaka vola moa izy dia teneninao fa averinao. Raha resaka tsy haiko hoe inona zany hoe zavatra fanekena nataonareo nefa tsy nitanterahanao dia mila atsoinao le olona ifona aminy ianao na tanterahanao le izy zany. Amen. Mila manao dingana zany tsika. Amen. Mila tanterahantsika le izy zany satria le mpiampangana eo miampanga atsika. Mila tsika zany raha tadiditsika le izy dia raha ohatra ka tenina laoka ny vavantsika hoe niantoka olona tsika nefa zavao tsy nataontsika dia mila atsointsika le olona dia mifampiresaka tsara nareo anamboaranareo an'le izy. Amen. Satria ny tompo no miteny. Amen. Dia tsika manatanteraka amonjena ny fanahintsika mba tsy ho any amin'ny fahaverezana. Amen. Raha misy kosa nefa tsy tadiditsika na mety tsy manana atsika dia amin'ny fotoana mampisy atsika. Alleluia. Rezantsika n'le olona na tsy haiko izay fanarahanareo. Alleluia. Dia mbola vavaka atsika angataka ny rahan'i Jesosy anadio atsika. Nandray ny tenintsika teo dia ny teniny no anasantsika tanteraka, ny teniny toetra ao anatin'ny fontsika dia ny rahan'i Jesosy rakofantsika amin'ny rahan'i Jesosy mba tsy hangalariny devoly ny teny rehetra izay voaraintsika teo satria Satana manala an'io, esorina io raha tsy miambina atsika. Vaoka le teny tena mipetraka ao anatin'ny fontsika dia hitondra vokatra zato hoe noho izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tonga dia manao pratika an'le tenitsika. Efa misy zavatra ampanaovin'ny tompo atsika tenenina tonga dia manatanteraka malaky tsika fa raha tsy izay angalarin'le Satana. Amen. Vavaka atsika angataka ny rahan'i Jesosy. Eny Jesosy malalo ny rahanao no anadio anay, ny rahanao anasanay, anasan'ny foko ny rahanao Jesosy, anasan'ny masoko ny lelako, ny tanako ny tongotro. Eniko ny teninao teo Jesosy anadio anasa hitoetra atao anatin'ny foko ny teninao Jesosy ary ny ranao migraven'izany atao anatin'ny foko. Ny ranao Jesosy manisy tampon'izany atao anatin'ny foko. Ny ran Jesosy, ny ran Jesosy. Alleluia. Ka tsisy afaka hanongotra an'izany atao anatin'ny foko izay teny rehetra voaraiko teo. Ny ran Jesosy amin'ny fisainako, ny fisainako dia ny tenin'Andriamanitra no mibahana ao ny fisainako eo. Rakofako amin'ny ran Jesosy, ny ran Jesosy amin'ny lelako ka teny fahamarinana sy teny fiderana mandrakariva amin'ny lelako. Ny ran Jesosy, ny ran Jesosy marika ny azo fijalian'i Jesosy amin'ny lelako. Halleluia. Ny amin'ny tongotro, ny amin'ny tanako, amin'ny vatako, manontolo ny lohako, ny ran Jesosy. Halleluia. Amen. Kataka ny fanahy masina antsika dia androaka devoly dia ohatr'izay tsika manamarana ny fotoana. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina mangataka anao ny herinao fanahy masina hidina eto, ny afinao fanahy masina hidina eto, ny afin'ny fanahy masina amin'ny lelako, ny afin'ny fanahy masina amin'ny foko, ny afin'ny fanahy masina amin'ny fisainako, ny afin'ny fanahy masina amin'ny tongotro amin'ny tanako, ny afin'ny fanahy masina, ny afin'ny fanahy masina, ny afin'ny fanahy masina amin'izao trano izao, amin'izao trano izao, ny afin'ny fanahy masina manodidina an'izao toerana izao, ny afin'ny fanahy masina ilay afo mandoro, ilay afo mandrava, ny afin'ny fanahy masina midina fanahy masina, midina meno anay, midina meno anay, hiaraka aminay, ameno anay fanahy masina ho fenoy izay, fanahy masina ho fenoy izay, fenoy mitafitafy izay, aza velanao zahay, aza velanao izay fanahy masina, fa fenoy manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, fanahy masina ho fenoy ny afinao ilay mandoro, ny afinao ilay mandrava, ny asan'ny devoly sy ny asan'ny Satana rehetra, ameno anay ny afinao, ameno anay ny afinao. Alleluia. Amen, amen, amen.
araka izany moa dia roantsika ny hitantsika ny plan satana dia mandefa olona izy ataony eo anilantsika. Zay zany no tenenintsika amin'i Jesosy hoe zay olona rehetra ataony satana fitaovana andavoana-tsika dia ravahantsika sy foanantsika amin'ny herin'i Jesosy Kristy Tompo fenafy Nazareta. Jesosy zany hiady ho antsika ka ny olona izay ataony manodidina antsika. Misy le olona tsara amintsika, tonga eo amintsika izy dia tena namanao dia tena tsara aminao dia hitanao hoe azonao antoka satria olona mahalala an'i Jesosy ihany koa izy ohatra. Fa avy eo satana mihitsy miditra any anatin'ny fon'le olona. Amen. Zay ihany koa tsika mila mitandrina zany. Misy olona zany destination-n'le olona zany tian Jesosy ho namanao. Misy ny olona tian Jesosy hiaraka amintsika. Misy ny olona akasitrahan Jesosy ho namantsika, tsy hoe tsika dia hoe irery ihany dia tsisy namana. Non, tsy zay. Andriamanitra antsika ny Andriamanitra fahendrena. Andriamanitra tsika tsy hoe manary antsika dia hoe irery tsika, fa misy ataony tafahoana amintsika namana mila ho akaikitsika. Halleluja. Dia nefa le devoly amin'izay miditra melana satria fantatsika devoly tsy tia fihavanana zany, tsy tia mampiray olona zany izy. Amen. Dia mampiady foana ny ataony. Amen. Ka raha ianao zany anisan'izay ohatra misy an'izay namanao zany dia arovy le firaisanao amin'le olona. Mety ianao zany mety miaro tena fa indraindray le olona no tsy mahazaka. Indraindray le namanao no tsy mahazaka hidiran'ny satana hampikorotana dia asian'ny problema dia misaraka anareo. Nefa indraindray le olona zany tiany Jesosy anakaiky ianao alala bebe kokoa ho taominao amin'ny Jesosy. Za manokana zao dia mahatsapa hoe be dia be ihany ny olona nomeny Jesosy anakaiky, fa le satana mihitsy manala mampikorotana. Amen. Izy mihitsy miditra mampikorotana. Halleluja. Ka tsika nefa tsy tompon'ny fikorotanana Andriamanitra tsika fa tompon'ny filaminana. Halleluja. Dia faly le devoly satria mampisaraka. Nefa tsika atao hihavana sy namana tsika, hifankatia tsika. Ny fifankatiavana le olona matahotra ny Jesosy mitovy aminao. Izay le hoe tiaviny namanao tahaka ny tenanao, tiavinao ihany koa le ivelany, le olona mbola tsy mahalala an Jesosy, le olona mbola tsy nandray an Jesosy fa le mifampikasokasoka no tandremanao. Tiavinao reny, misy tsy manana izy ireo manantona anao, omenao. Sahirana izy ireo manampy anao. Fa hafa samy hafa le ray hoe tena hoe iray dalanao any an-danitra. Halleluja. Iny tandremanao mafy ny fihavananao miaraka aminy. Halleluja. Fa matetika le satana miditra ame lalan'ny reny. Halleluja. Ame lalan'le hitan'le fihavanan'ireo dia miditra izy. Izy anie mandeha naiza naiza, asiany zavatra kely ampikorotana. Halleluja. Misy ihany koa tsy ara-dalana aminao mihitsy le olona efa fantatrao zany, tsy olona avy amin'Andriamanitra, efa fantatrao mihitsy hoe olona hanimba ny ara-panahinao. Dia izay zany angatantsika amin'ny Jesosy tena hoe hasarahany Jesosy amintsika, tena hoe halavirin' Jesosy amintsika. Amen. Dia le olona mety hiray aminao hankany an-danitra no angatanao amin'i Jesosy hoe hiray aminao hanakaiky ianao. Amen. Afaka tsika eny Andriamanitra rainay tsara indrindra, ilay Jesosy Kristy Tompo fenafy Nazareta, ilay Jesosy mahery, ilay Tompon'ny Tompo. Halleluja. Ilay mpiady mahery ianao Jesosy, ilay mpiady maherinay ianao Jesosy, ilay mpiady maherinay ianao Jesosy malalo. Ny fihevitra ny satana rehetra, ny olona alefa ny satana rehetra ampikorotana anay, ny olona rehetra alefa ny satana Jesosy ampikorotana ny ara-panahiko dia efa didiko amin'ny anaran'i Jesosy, didiko amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny planao rehetra, zay olona irahanao anakorotana ny ara-panahiko, animba ny ara-panahiko, foanako amin'ny anaran'i Jesosy, foanako amin'ny anaran'i Jesosy, foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ary zay rehetra omaninao Jesosy ho destination miaraka amiko any an-danitra Jesosy, atao votafaka ambana amiko, atao viray amiko Jesosy. Halleluja. Fa zay rehetra tsy avy aminao, zay rehetra plan satana, zay rehetra olona alefa ny satana tsy avy aminao, misy misandoka Jesosy tsy avy aminao kory. Halleluja.
Foanako amin'ny anaran'i Jesosy, foanako amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny herin'i Jesosy, rava amin'ny herin'i Jesosy ny planao rehetra, ravaravako amin'ny herin'i Jesosy Kristy venanazana. Halleluja, amen. Misy ihany koa zany le izy misy misandoka, mody alefa ny Satana efa fatany zany hoe alefany le olona, de le olona nefa le olona tena mivavaka. Hafa ndray koa zay, tena mivavaka le olona manantona anao, tena hitanao hoe olona maso mivavaka. Kay le izy zany début de mody ataon'ny Satana hoe ray tsara, rehefa avy amin'izay asiany zavatra amin'izay rehefa après, amen. Zay ndray hafako. Zay ndray le sanany hoe le ambody mitafy volon'ondry. Halleluja. De amin'izao fotoana izao tsika androaka ihany koa tsika ny fanahy ratsy eny amin'ny deuxième ciel, premier ciel. Amen. De ny fanahin'ny dragon, fanahin'ny Lucifera, fanahin'ny anjely dessus zany rehetrarehetra zany reo no manana ny trône ihany koa izy amin'ny deuxième ciel, premier ciel. De misy ihany koa reine eo amin'ny premier ciel. Aran Jesosy. Zany hoe misy manjaka koa zany amin'ny premier ciel, deuxième ciel, reo zany trône Satana daholo amreo. Alléluia. Afafintsika ny rahan'i Jesosy, afafintsika ny rahan'i Jesosy aza rehetra devoly manafika atsika. Amen. Ny satanista sy ny sisa zay mivory miaraka amin'izy ireo manao plan miaraka amin'ny Lucifera, satria izy ireny de misy mivory izy ireo arakaraka zany, arakaraka fivorian'izy ireo. Misy amin'ny deuxième ciel, misy amin'ny premier ciel, misy any ambany rano. Tsy trône Satana daholo reo, amen. Ka ny pouvoirany esprit sataniste, marabout, franc-maçonnerie reny zany de ambony degré. Halleluja. Kanefa kosa tsy ambony mihoatra n'Andriamanitra reo. Ninona ny hery ananany ambany fahefan'Andriamanitra zany, ambany fahefan'i Jesosy. Raha misy amin'izy ireo amin'ny contrôle ny fiainantsika, raha misy amin'izy ireo, amen, mijery ny fiainantsika. Ho renversentsika ny hôtelan'izy ireo, ho renversentsika ny hôtelan'izy ireo, satria mana hôtel izy ireo. Hôtel zany sahalany hoe anao mazana hôtel nazavako anazy amin'ny gasy. Hôtel sahalany hoe manangaja, misy zavatra tsangany zany. Halleluja. Tsy de haiko manazava anazy amin'ny gasy. De izay hôtel tsangany zareo zay zany miraravahantsika zay. Amen. De misy ihany koa ny miroaran'izy ireo, ny caméran'izy ireo. Ireo zany de mijery natsy, ohatra zao kristianina anao de hitany fantany hoe cible an'izy ireo ary misy kristianina. Alléluia. De hitan'izy ireo miroara, hitan'izy ireo amin'ny caméran'izy ireo. Alléluia. De zay zavatra zay ravahantsika amin'ny rahan'i Jesosy, ravahantsika mba tsy hahita ny anarantsika izy ireo, mba tsy hahitantsika izy. Alléluia. Amin'izao maraina zao, amin'izao alina zao. Alléluia. Ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay rehetra pouvoiran'izy ireo de ho rava mihery ny rahan'i Jesosy Kristy tompo velona Nazareta. Halleluja. Eny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, lay Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta, lay Jesosy mahery, lay mpiadinay, lay maherinay. Halleluja. Ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy ny marabout, ny fanahy ny magicien, ny fanahy ny limati franc-maçonnerie, sataniste, tous les satanistes, je renverse les hôtels, je renverse les hôtels, je renverse au nom puissant de Jésus, je renverse les hôtels, je renverse au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par les faits de Saint-Esprit, par les faits de Saint-Esprit, les faits, les brillent, leurs hôtels, les brillent, leurs feux, les brillent par les faits, leurs faits, les brillent par les faits de Saint-Esprit, parce qu'il y a les faits, les Saint-Esprit, il y a les faits, tous les esprits des dragons qui met les faits et les faits de Saint-Esprit. Alléluia, les localise, les faits de Saint-Esprit, les faits de Saint-Esprit, les faits de Saint-Esprit, les détruisent, les brillent au nom de Jésus. Tous les esprits des marabouts satanistes, tous les esprits illuminati franc-maçonnerie qui viennent m'attaquer au nom de Jésus, je renverse les hôtels, je renverse les hôtels, je renverse les hôtels, je renverse au nom puissant de Jésus, par les faits de Saint-Esprit, par les faits de Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. L'era caméra, l'era calebasse, l'era miroir. Les brille par le sang de l'agneau, les brille par le sang de Jésus, 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 sans effet, leur pouvoir, sans effet, néanti, leur pouvoir, néanti au nom de Jésus, néanti au nom de Jésus, sans effet au nom de Jésus, les détruisent au nom de Jésus, les détruisent au nom puissant de Jésus Christ vient de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Mbolandroka ihany tsika ny fanahin'ny sorcier, ny esprit des sorciers. Izy ireo miataka andreo manalina. Alléluia, ny zanak'Andriamanitra. Amen. Fa tsika menjy Jesosy ny hery sy ny fahefana. Ananatsika ny fahefana. Ninona ny ataon'izy ireo amin'izao alina izao? Ny avion andehanan'izy ireo renversé tsika. Ny avion andehanan'izy ireo satria izy ireo ny ariva manidina n'aiza n'aiza. Karaha marindrina quartier tsika. Quartier misy atsika. Alefantsika ny afon'ny fanahy masina. Ny afon'ny fanahy masina. Ny afon'ny fanahy masina zany andoroantsika azy. Amen. Ary tsy afaka mihetsika izy ireo rehefa ny rano Jesosy tonontsika. Ny rano Jesosy tonontsika. Alléluia. Alléluia. Tsika raha vao tsika tsy mahery mivavaka, tsy mahery mifadianina, izy ireo no miataka atsika. Alléluia. Tsy avela atsika zany amin'ny anaran'i Jesosy fa mitsangana atsika. Amen. Mandresy tsika. Alléluia. Satria ny herin'ny fanahy masina no ato amiko sy ato aminao sy ao aminao. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tous les esprits des sorciers, tous les esprits des sorciers qui viennent m'attaquer, je renverse les autels, je renverse les autels. Je renverse au nom puissant de Jésus. Je renverse au nom puissant de Jésus. Leurs avions, les brillent par les feux. Ils ont paralysé. S'il y a papa au côté ici, à côté de cette quartier, j'envoie les feux. Les feux les brillent. Les feux les paralysent. Le sang les paralyse. Au nom puissant de Jésus. Qui vient m'attaquer tous les sorciers. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'êtes rien au nom de Jésus. Car Jésus est au pouvoir de tout. Jésus est au-dessus de tout au nom de Jésus. On envoie les feux. Les feux dans cette maison. Les feux dans cette maison, les feux partout, j'envoie les feux dans la toilette, dans les chambres, dans l'eau à boire, de manger, tout ça, au nom de Jésus, de l'eau à laver, j'envoie les feux, les feux, les brillent là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher, au nom de Jésus, les feux, et je les prends leurs aiguilles là, qui les fait dedans. Il les fait de son esprit et il les pique au nom de Jésus. Il les pique au nom puissant de Jésus. Qu'il les tourne vers eux leurs flèches. Papa. Que les feux les brillent là. Tout ce qu'il a envoyé, les flèches de colère, les flèches d'hypocrisie, les flèches de jalousie, j'en retourne vers eux. J'envoie vers eux. Je les brille par les feux. Les feux les brillent là. Les feux. Elle ne peut pas bouger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Demandez zao mipetraka rena tory kely azo tory tamin'izay. Nanafika le fanahin'ny sorcier. La nalainy zareo reny l'aiguille fanjairana reny natrobotobony rehetra hoe manindrona anazy zany izy an'iny aiguille iny zany efa tia. Alléluia. Hitantsika ny plan zao ny asan'izy ireo. Amen. Dia izao rava ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy, nitsangana ny alileko ny vavaka ao. Amen. Zany rehetrarehetra zany moa Jesosy manokatra masom-panahintsika. Matoa Jesosy manambara an'iny dia nitsanganantsika hivavaka hoe misy olona any
misy olona zany manao zavatra anao, haleloia, mila mitsangana ianao mivavaka, amen. Le aiguille atrobotrobony amin'ny atrobotrobony amin'ny vatako le izy. Niraisiko raha versenao une aiguille alefany aminao, raha versenao ihany koa alefanao any aminy. Alléluia. Ampiarahanao amin'ny afo ny fanahy masina. Amen. Ary ihany koa ny ràny Jesosy koa tsy zakan'izy ireo, tsy afaka manidina izy ireo. Ràny Jesosy miparalysé-an'izy ireo. Misy fotoana matory mahita olona tsy afaka mandeha izy. Sahalan'ny hoe za zany sahalan'ny anatin'ilay za matory, sahalan'ny hoe mandefa afo, fe. Et peut pas bouger, tsy afaka mihetsika le olona. Amen. Satria le afo ny fanahy masina mahery. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika androaka ny fanahy rehetra, hiaditsika amin'ny fanahy rehetra any anatin'ny rano. Dia ny fanahy zazavavin-drano, ny fanahy Sirène des eaux, Isabelle, tout ça, Reine de la Côte, ny fanahy rehetra any anatin'ny rano, ny tokony fatatsika zany ny any anatin'ny rano, dia ny Reine Sirène des eaux. Ny Reine des eaux, izy zany no lehibe ny rano, izy no conduit ao. Izy no meny Lucifer fahefana ao. Ange déchu koa io. Le anjelina lavo niaraka amin'ny Lucifer. Izy ihany koa no manjaka ao amin'ny rano, ny anatin'ny rano, amen. Dia roatsika amin'ny anaran'i Jesosy, ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izany hoe izay rehetra plan'izy ireo amin'izao alina izao, satria amin'ny alina izy ireo mivory, amin'ny alina izy ireo manao réunion, tsy fatatsika hoe inona ny plan'izy ireo anoana, dia ravatsika mialoha. Satria tsika kristiana ny cible. Surtout tsika hoe mandeha araka ny fatahoran'Andriamanitra, izay fanazy tsy ho anino. Tsy ho anino, dia misy manko miteny hoe sako tena hoe tsy maninona satria tsisy devoly manafika anazy zany, satria zaho fa zanak'Andriamanitra. Afaka matory tsara ianao satria efa manana Jesosy. Halleluia. Fa zao mila fantatsika raha ohatra tsika tena mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, dia devoly nge manafika foana, tsy avelonao satria tio izy hiditra ny lanitra. Fa raha ianao tsisy manafika anao, ohatra hoe tsy hoe maniry an'izay zavatra zay zany. Tsy hoe maniry an'izay zavatra zay, fa tiako ambara zany ny ahafantaranao azy. Ny ahafantaranao azy, maninona za zany mivavaka foana mandeha am-piangonana, dia midesy ny hira zay tsisy devoly manafika. Fantany anazy. Fa maninona rehefa nanomboka nitady an'i Jesosy aho, rehefa za nanomboka nitady an'i Jesosy aho, nangetahita tena nifady ansa sisa, dia maro ny zavatra hoe tena hoe nangetaheta aho, dia nisy mpanompon'Andriamanitra ihany koa natoron'ny tompo anahy, arahako, rehefa nanomboka nanaraka an'iny aho, anomboka eo amin'izay le devoly nanafika anahy. Eo amin'izay le devoly nanafika anahy. Indraindray manontany tena efa naninona ho azy zany, efa taloha tsy ka zany eo ihany izy miafina, satria misy zany le zavatra fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra, dia tsy ho anino ianao velany eo. Fa rehefa hitany amin'izay no hahita le fahamarinana, lala le fahamarinana, dia eo le devoly amin'izay manafika amin'izay tio izy, le hiditry ny lanitra mihitsy, izay mihitsy ny ampeseny io. Izay. Io mihitsy le sakanany. Alléluia. Kaza matahotra ninina ny ataony, tsy matahotra tsika fa miaraka amintsika Jesosy. Jesosy hiady ny aditsika. Amen. Na dia hiseho ho Goliata ary izy, Davida kelikely fa Goliaty tao anoloany maty. Satria ny herin'Andriamanitra tao anatiny. Amen. Androaka antsika ny fanahy Sirène des eaux, Isabelle, halleluia, ny any anaty rano rehetra.
Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tompony esy ny fahefananao ambony hery ianao ambony hery rehetra ianao Jesosy ny afonao hidiny eto ny afony fanahinao masina ny afony fanahy masina ny afony fanahy masina ny afony fanahy masina ny afony fanahy masina mameno mameno zao toerana zao ny afony fanahy masina ny afony fanahy masina ny afony fanahy masina tous les esprits de Sirène des eaux les esprits de Jézabel les esprits de reine de la côte, au nom de Jésus, je les chasse au nom puissant de Jésus, je les chasse au nom puissant de Jésus, je les brûle par les feux de Saint-Esprit, par les feux des sangs de Jésus, par les feux des sangs de Jésus, j'envoie les feux, les feux, vous brûlent où vous êtes au nom puissant de Jésus, où vous faites les réunions, que les feux tombent, où vous êtes marché cette nuit, où vous avez incarné quelque part, j'envoie les feux, les feux vous brûlent, lâche ma vie, lâche mon âme, lâche mon esprit, au nom puissant de Jésus, lâche mon corps s'appartient de Jésus, mon corps s'appartient de Jésus, mon âme s'appartient de Jésus, mon esprit s'appartient de Jésus, lâche, je les détruise, tous les esprits des Sirènes des eaux, tous les esprits des Isabelle, tous les esprits des reines de la côte, tous les esprits des reines de la côte, j'envoie les sangs de Jésus te paralyse, les sangs de Jésus te paralyse, les sangs de Jésus vous paralyse, vous ne pouvez pas bouger, et votre pied, je les décapité, tes pieds, je les décapité, les pieds, je les décapité au nom puissant de Jésus, tous les Sirènes des eaux, qui prend les formes humaines, qui prend les formes des femmes, qui viennent de cette terre, j'envoie les feux, alléluia, que les feux vous brûlent, où vous êtes cachés, où vous êtes, prend les formes des femmes, qui prend les formes des femmes, au nom puissant de Jésus, j'envoie les feux, et je prends les pieds, les décapiter, les pieds, les décapiter les mains, les décapiter par l'épée de l'Éternel, et je l'arrache tes cheveux, et je les brûle tes cheveux, au nom de Jésus, les cheveux que tu prends, les séductions, j'envoie les feux, au nom de Jésus, alléluia, les feux te paralysent, les feux de Saint-Esprit, les feux, tous les reines de la côte, qui viennent de cette terre, alléluia, que les feux te brûlent, au nom de Jésus, que les feux te brûlent, au nom de Jésus, alléluia. Tous les esprits de Jézabel, que tes cheveux brillent par les feux, les faux cheveux que tu as mis, les faux cils, tout ce qui est faux c'est pour toi, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, te brille, et je l'enseigne vous trois au nom de Jésus, les reines de la côte de Jézabel, les Sirènes des eaux, et je les jette dans les lits des abîmes. Jézabel, je t'envoie les feux au nom de Jésus. Tous les esprits de séduction chez toi, va dans les des enfers au nom de Jésus. Tous les rouges à lèvres que tu as mis, tous les faux cils que tu as mis, tous les faux cheveux que tu as mis, au nom de Jésus, te brûle dans les lits des enfers, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Isabelle de misandoka. Anazy ny faux cheveux, anazy ny tissage, ny tovana, les faux cils, faux ongles, efa faux zay ny anarany. Amen. Devoly de faux mandrakariva ny place misy anazy. Fa Jesosy ny marina. Amen. Nisy reine des eaux, dia izy no manjaka no maniraka. Ny Sirène des eaux ndray dia resaka séduction ny azy, resaka fijangajangana. Reine de la côte dia resaka ravaka, rojo. Amen. Manao rojo ireny tsika dia enchaîné tsika any anatin'ny rano. Alléluia. Ary izy ireo misy fotoana izy ireo miakatra ety ambony tany mihitsy, maka forme olona, maka forme vehivavy.
misy mission ataony. Hanao mission izy handavo lehilahy, handavo na mpanompon'Andriamanitra, handavo raha tsy miorona tsara. Izay mahatonga antsika mila mitandrina amin'ny maso, mitandrina tsy mitsiritra ny zavatra ety amin'izao tontolo izao tsoitsony. Fa raha tsy izany lavo, tsy izany lavo. Amen. Mila mandeha amin'ny fanetretena. Satria raha tsy ao le fanetretena, dia misy firiariana mora lavo. Mora lavo. Amen. Mbola matimatiny zao zavatra hitantsika maso zao. Lucifera ihany koa misy fotoana izy midina mihitsy. Midina ety ambon-tany, miditra amin'ny alalan'ny olona le sataniste ampiasain'ireo. Dia mandeha izy, mandeha misy vehivavy ataony mission, dia izy mihitsy mandeha hanaovany fijangajangana. Amin'ny fotoana iny raisiny maim-poana ny momba anao rehetrarehetra. Halleluja. Sy reine des eaux koa manahaka an'izay. Kendrika vehivavy tsara tarehy izy. Reny fôfôra reny, reny idirany reny, anazy reny. Amen. Mila mailo tsika. Mila mailo tsy matimatiny zao zavatra hita amin'ny masontsika zao, tsy fatifatiny reny tsony. Faly reny amizay mila mahony tena anao na zavatra anankiray anananao. Na zavatra anankiroa fa ampy anao zay. Halleluja. Esprit de séduction. Androaka antsika ny fanahin'ny orgueil, fanahin'ny firiariana. Amen. Satria io mandavo mpanompon'Andriamanitra maro ary mandavo mpanompon'Andriamanitra maro. Halleluja. Ny firiariana raha vao tsy mitandrina dia latsaka ianao. Satria ny devolo miriare. Amen. Ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ny Andriamanitra tompontompo, mpanjaka ny mpanjaka lehibe, mahery mahagaga ny asanao, mahagaga ny fiasanao. Ianao le mpiadinay Jesosy, eto ianao miaraka aminay, eto ianao Jesosy malalo. Halleluja. Roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Fanahy ny firiariana miongotra ty anatiko, fanetretena ny ty anatiko, fanetretena ny ty anatiko, miditra ty anatiko, mehoay ny fanetretena Jesosy. Fanetretena ny fanahy ny firiariana rehetra, roano amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, midina ambany foana Jesosy, ambany fanatrehanao foana Jesosy, ambany tongotrao foana Jesosy. Halleluja. Halleluja. Fanahy firiariana rehetra didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny andavaky ny elo. Halleluja. Amen. 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 Androaka antsika ny fanahy maka-endrika biby rehetra. Chien, chat, ndraindray anao manofy alika, ndraindray anao manofy saka, dia mijery ny fiainantsika rena, contrôle ny fiainantsika. Halleluja. Ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy araharahanareo hoe za fa ny Jesosy. Amen. Ny fanahy masina ny contrôle antsika fa tsy ny biby. Halleluja. Ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ny Andriamanitra tompo any amin'ny avo indrindra ianao Jesosy. Tous les esprits qui prennent les formes des animaux, les chiens, les chats, les marabouts, les hiboux, tout ce qui prend les formes des oiseaux, au nom de Jésus, je les chasse, je les brille par les feux les brille. Tous les esprits des chiens, chats, je les prends et je les décapite un peu par l'épée de l'Éternel. Je les décapite, les petits. Tous les esprits des chiens, les chats, sortent dans ma vie. Sors dans mon âme. Ne me contrôle pas au nom de Jésus. Tous les esprits des lions, tous les esprits des dragons, l'épée de l'Éternel, décapité, sors vite au nom de Jésus. Lâche mon âme au nom puissant de Jésus. Lâche mon esprit au nom de Jésus. Je le brille dans les feux. Tu brilles dans les feux. Les feux te brillent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et va dans les lits des enfers. Va dans les lits des abîmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Msota fanay masino. Alléluia. Androka tika ny fanay rehetra amin'ny ankohonantsika. Misy amin'ny ankohonantsika mampiasa fanafody ravahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ihany koa amin'ny ankohonantsika tsy fantatsika ny amin'ny fianakavian'ny raintsika, renitsika. Misy nanao fanekena no hany dia iny raha iny manaraka antsika ny lien d'âme, lien de famille, ho tapahantsika amin'ny rahan'i Jesosy, ho tapahantsika amin'ny herin'ny fanahy masina, ho tapahantsika amin'ny sabatra ny herin'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Alléluia. Alléluia.
ny fanahy famisavina rehetra. Amen. Satria ny vatantsika mpamosavy mandeha na iza n'aiza rehefa mialina, na iza n'aiza misy antsika hitany. Amen. Fa ny rano Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta irery ihany miaro antsika. Io no mandrakotra antsika. Amen. Ka horavahantsika ny devoly avy amin'ny ankohonantsika rehetra. Haleluia. Ny devoly rehetra manafika avy amin'ny ankohonantsika horavahantsika ary hotapahantsika ny lien fifandraisana rehetra. Ny fifandraisana avy amin'ny ankohonantsika rehetra horavahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Jesosy Kristy Tompo ianao. Jesosy eo ninona ny lien d'âme avy amin'ny fianakaviako, lien d'âme avy amin'ny fianakavian'ny papako, fianakavian'ny mamako, dorako amin'ny afon'ny fanahy masina ary ny herin'ny sabatra ao Jesosy manapatapaka ny chaîne rehetra, manapatapaka ny chaîne rehetra, ny chaîne rehetra tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zady an Jesosy, ny rako Jesosy mikorina aty anatiko, ny rano Jesosy tsisy raha ifandraisako amin'ny ankohonako tsony, tsisy raha ifandraisako amin'ny papako tsony, tsisy raha ifandraisako amin'ny reniko tsony, fa ny rako de ny rano Jesosy, ny rako de ny rano Jesosy. Ka ny lien d'âme rehetra avy any amin'ny arrière-parent rehetra tapaka ny lien d'âme rehetra, 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 tapaka ny lien d'âme rehetra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les coupe les liens, je les coupe les liens, je les coupe les liens, je les coupe les liens. Au nom puissant de Jésus, tous les démons qui me suivent viennent de ma famille sans effet dans ma vie. Je te dis au nom de Jésus, sors. Je te dis au nom de Jésus, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie et va dans le lien des abîmes. Au nom puissant de Jésus, dans le lien des enfers, au nom de Jésus, pas ici, au nom de Jésus. Je suis les filles de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Ny blocage rehetra amin'ny fiainantsika, ny blocage mariage, ny blocage vola, asa, ravahantsika miherin'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta. Zany plan izy ireo ny tanantsika, ny tongotritsika, zay rehetra fatopatry ny momba antsika. Satria ny tanana ny sahantsika dia afatotry ny ireo tanantsika tsy hita vola, tsy hiasa, ny tongotritsika fatotry ny ireo tsy afatsika mandeha mandroso. Alléluia. Zay rehetra zany ho tapahantsika ny blocage rehetra. Père éternel de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ vient de Nazareth, tu es puissant, tu es vivant, Papa. Tous les esprits qui fait les blocages dans ma vie, les blocages de travail, les blocages de travail, les blocages de l'argent, les blocages de mariage. Je dis au nom de Jésus-Christ vient de Nazareth que ma vie est bénie, que ma vie est bénie. Et tous les blocages dans ma vie, je les coupe, je les détruis, je les détruis. Tous les chaînes dans mes pieds, je les coupe au nom de Jésus. Je les coupe tous les chaînes dans ma main. Je les coupe au nom puissant de Jésus. Je les coupe au nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent de mes pieds, de ma main, de mon visage. Que les chaînes, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les blocages dans ma famille, tous les blocages au nom puissant de Jésus qui a ouvert la porte, qui a ouvert la porte, qui a ouvert la route, au nom puissant de Jésus Christ vient de Nazareth, que Jésus descend pour couper les liens, pour couper tous les blocages, détruise tous les blocages, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tout mon mariage, tout mon bonheur, tout mon argent, mon travail, je l'ai récupéré, au nom de Jésus. Je l'ai récupéré et je mets dans mon front. Je l'ai récupéré et je mets dans le front par le sang de Jésus. Je l'ai récupéré et je mets dans le front les mariages, les bonheurs, l'argent, au nom de Jésus, le travail, au nom de Jésus dans mon front, au nom de Jésus, mon intelligence, au nom puissant de Jésus. J'ai mis dans mon front par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que vous avez volé dans ma vie, au nom puissant de mon voyage, mon papier, je l'ai récupéré et j'ai mis dans mon front, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Asotra Jesus tika, niasany, sotra azy tika fa izy niasa sy nanafaka tika teto. Alléluia. Amen. Ny vavaka atsika isaotra ny tompo. Safady fa misy adiniko. Loka atsika ny fanahy manambady. Haleluia. Tapahatsika ny lien rehetra, lien de mariage,
tous les liens de mariage au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit qui viennent nous embêtent jour et nuit, papa, et tous les liens de mariage, tout ce qu'il a fait, les cérémonies, tout ça, les robes qu'il a mis quelque part au nom de Jésus, je les brille par les faits, je les brille par les faits, je les brille par les faits au nom de Jésus qui s'en vient de Nazareth. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit, lâche ma vie, lâche mon corps, lâche mon âme. Je suis les femmes de Jésus-Christ, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Lâche mon âme, lâche mon âme. Lâche mon âme, alléluia, les faits de brille, les faits, tous les papiers que tu as fait, les papiers, je les divorce avec toi et je les brille par les faits du Saint-Esprit et je les brille par les faits du Saint-Esprit. Tous les robes de mariée, je les brille par les feux de Saint-Esprit. Je les brille par les feux de Saint-Esprit. Et les bagues de mariage, je prends les marteaux de Saint-Esprit. Les marteaux de Saint-Esprit, les brise, les casse. Tout ce qu'il a mis, tous les gens qui ont fait marier avec moi dans le spirituel, moi je ne sais pas, moi je ne connais pas, que le feu de brille là, que les feux localisent les feux de Saint-Esprit, les feux de Dieu Tout-Puissant, les feux de Dieu dévorant, au nom de Jésus, qui te dévore au nom puissant de Jésus, qui te dévore au nom puissant de Jésus, qui te brille au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Et tous les enfants que tu as mis dans le monde spirituel, les néantis, que les feux te brillent là, que cet enfant sans effet, et les brille là, les démons que tu as fait dans les enfants au nom de Jésus, les brille par les faits, les brille par les faits, les brille au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas les enfants avec toi, au nom de Jésus, je les sépare, je les divorce, et les brille dans les faits, et je t'enchaîne au nom puissant de Jésus, et je les jette dans les désabîmes, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Efa tsika mandroaka ny fanahy manambady dia misy zaza koa izy ireo misy zaza ataon'izy ireo amin'ny monde spirituel amintsika tsy malala. Misy miteraka amin'ireny tsika tsy fatatsika. Ara-panahy zany teneniko zany dia mila roatsika, mila foanatsika le zaza. Mila foanana amin'ny rahan'i Jesosy na foanana amin'ny afo ny fanahy masina. Alléluia, Jesosy hiasa hamono an'le zaza mba tsy hisy satria tsika tsy nanao fanekena amin'izy ireo. Amen. Foanana foana ary manao divorce amin'izy ireo. Hoe divorce aminao tsy manambady anao. Ny bague mariage nataon'izy ireo, misy ny robe mariée ataon'izy ireo tsy hitatsika zany. Indraindray tsika ohatra manofa ohatra misy olo manambady ohatra dia ireo zany. Zay nofy zay dia le fanahy manambady manao mariage anao. Dia mila anao doranao amin'ny afon'ny fanahy masina le robe. Alléluia. Amen. Dia saotra ny tompontsika satria izy niasa teto, saotra ny fanahy masina ihany koa tsika satria izy no fiandohana, izy no fiafarana. Amen. Alléluia. Saotra ny tompontsika ny fanatrehana, saotra ny tompontsika naharitantsika teto nanomboka tamin'ny folo hatramin'izao ora zao, tsy nohony amintsika fa ny heran'ny fanahy masina. Dia saotra ny Jesosy tsika sady marana ny fotoana. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, 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 merci Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao indrindra Jesosy aho, misaotra anao mpanjakan'ny mpanjaka nanatrika anay teto, ilay mahery any amin'ny afo indrindra ianao, misaotra Jesosy aho ny fanatrehanao, vavaka samihafa izay nanatrehanao teto, fitarihan'ny fanenao masina, ny fanadiovanao tamin'ny ranao, misaotra tamin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra amin'ny fananarana, misaotra Jesosy aho satria mananatra ianao, misaotra Tompo aho.
mbaro ny lesina ambaranao aminay Jesosy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Misaotra Jesosy tompo malala saotra ihany koa ny fanafahanao tamin'ity alina ity Jesosy. Misaotra ny fiasany herin'ny afonao Jesosy nandoro ny fahavalonay ka nanitsakitsaka anjano any andavaky ny elo Jesosy. Ankehitriny zay Jesosy raha atory dia apetraky ny ampelantananao ny toromaso aminay Jesosy eo mbany fitantananao sy ny fiarovanao. Raha ifo maraina ihany koa zay Jesosy dia anao koa ny amoanay anaovanay ny asanao sy ny asa mandraraha rehetra zay ataonay Jesosy. Raha kofy amin'ny ranao zay, ny ranao andrakotra ny trano, ny ranao andrakotra ny trano, ny ranao andrakotra ny fandrinanay, ny ranao andrakotra ny varavarana misy anay, ny varavarakely, ny rindrina, ny ranao, ny atmosfera misy ao anay, ny rivotra enanay ao anatin'ny trano, ny ranao manodidina anay Jesosy. Ianao fondation ny trano, ny amin'ny toloam-baravarana, ny rano Jesosy. Ny rano, ny sakafo, ny rano Jesosy, ny akanjo tafiana, ny kiraro, ny rano Jesosy mandrakotra. Haleluia. Ny anjelinao manodidina anay Jesosy dia saotra dera laza voninahitra anao zay hatramin'ny indrindra mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen. Haleluia. Dia raintsika Jesosy zay niarahany tamintsika teto voninahitra dia ho azy irery ihany. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra hatramin'ny farany. Tahiny Jesosy daholo raha pitso indray ny fotoanantsika amin'ny fangatana ny fanahy masina. Amen.